Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabana antsika indray amin'izao andro vaovao izao alakamisy 9 oktobra 2024 tafarakisika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ary ao anatin'ny izany no anaovantsika n'ilay arahaba mahazatra arahaba tsy misy anavahana ataontsika arahaba manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany hapitan'ny ranomasina rehetrarehetra ny isaorantsika ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitatanany satria raha tsy eo izy dia tsy afaka iserasera amin'ny alalany itony haino manjery itony isika manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada ny fandarantsika moa zany araka ny mahazatra raha antsika amin'ny Radio Mada raha antsika amin'ny MPS Radio eo ihany koa ny fahitalavitra MPS afahantsika manaraka an'izany fandaran'izany ny YouTube sy ny Facebook moa zany dia afahantsika ihany koa manaraka an'io fandarana miara-manonja MPS Radio Mada io arakaraka ny fahafahantsika sy arakaraka ny mampety antsika raha ny any andafindrika zao ny any andafy rehetrarehetrany dia ny YouTube sy ny Facebook no anarahantrareo ny fandarana ka dia anterina ny fiarabana manokana kokoa ny mahazaratsika ho atsika rehetra any ampitan'ny ranomasina any satria fantatray mihitsy fa any amin'ny toerana sasany ohatran'ny any Amerika zao mbola maisina be dia nefa no ny fitiavana n'ilay tanindrazana dia manaraka n'ilay fandarana sady matory no atao kaikeo ny telefona dia mijery sy manaraka an'izay fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izay ary dia tsy adinoana zany ny fiarabana manokana anareo reny ho an'ny any États-Unis ray manontolo ho an'ny any Brésil satria misy malagasy manaraka miara-manonja any Brésil any any Brésil zay hiatrika fifidianana fiodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahatelopolo ny volana oktobra ho avy zao arahan'ny maro akaiky ka raha vao resam-pifidianana ohatran'izay dia efa linany olona na ny Brésil io na izy io maika moa fa ny eto Madagasikara izay tanindrazantsika izany Madagasikara izany raha vao resam-pifidianana dia linany olona ary ny tena tadiavina dia ny hoe mafifidianana tena manaja tsara ny lamina fifidianana tena anjakan'ny fahamarinana zay no tadiavin'ny rehetrarehetra nahoana ny any amin'ny firenen-kafa tompoko no mahavita fifidianana tena hoe ao anatin'ny fahamarinana fifidianana rehefa voka ny vokatra tsy misy mitabataba fa hoe io ny vokatra fikarakarana ny fifidianana tena mipetrapetraka tsara nahoana ny any amin'ny firenen-kafa no mahavita an'izany fa nahoana ny eto Madagasikara no tsy mahavita nahoana ny eto Madagasikara no misy foana ny menomenina matoa misy ny menomenina matoa misy ny fitarainana matoa misy ny fitoriana any anivon'ny sehatra izay mpanapaka n'izany hoe fikirakirana ny fifidianan'izany dia misy antony ao tsy hoe filambanina hoe tsy fitiavana ny anina na tsy fitiavana ny anina fa misy antony ao misy fahitana tsy fanarahan-dalàna be dia be ka roviana ihany zany ny eto Madagasikara mba anaraka ny lalàna ao anatin'ny fiatrehana ny raharam-pirenena tsy raharam-pifidianana ihany fa amina sehatra maro dia be dia be ny tsy fanarahan-dalàna ary indrindrandrindra ny lalàna fototra amin'ny firenena dia hita fa tsy ajaina manoloana an'izay dia mazava loatra fa ino manao randra-tarihana dia tsy manderaka ny tokony izy ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ino moa zany fanamarihana ihany iny amin'le hoe ny raharam-pifidianana zany na ny any ivelany io na ny eto amintsika fa dia arabaina daholo tsika ny ivelany any any Amerika ny any Frantsa ny any Azia ny ao Afrika ihany koa maro ny malagasy no miasa ao Afrika ohatran'izany zao ny any Djibouti ny ao Nairobi ny any Gabon dia misy malagasy daholo eo ihany koa ny any amin'ny faritry Maghreb ao ny miasa dia ao ihany koa ny mianatra tahaka ny ao malagasy ao Algérie any Maroc
dia somary mena varatra kely aty amin'ny tapany atsimo Frantsa ao Marseille be deaibe ny malagasy ao ny diaspora be deaibe ary manaraka akaiky ny fiainam-pirenena eto Madagasikara ho antsika eto an-tanindrazana moa tsy adonoana ihany koa ny fiarabana manokana zany amin'ny faritra maro eto amin'ity nositsika ity ary eo ihany koa ny akaiky vilany fenoarina ho ny fiteny azy ny eto Antananarivo izay manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada toy ny mahazatra misy ny ampisehatra eto amin'ny fandarana akoatran'ny efa mahazatra moa zany mbola avy eo ny namana faniry Razafy Manantany fa efa any an-dalana any izy dia tonga eto Andriamatoa Rafredy izay ataontsika hoe efa tsy soviana amintsika ihany koa izy satria avy any amin'ny faritra ambanivohitra avy any Ambotra Atrimo Anala distriktan'ny Manjakandriana eo amin'ny fantelo na fanefana io zay no miakatsehatra eto mitondra ihany koa ny feoan'ny tantsa ny feoan'ny any ambanivohitra rehetrarehetra any manahoana ny fahazahoany any amin'ny faritra lavitra any ny momba ny resaka tontolo mpifidianana mbola azo fitahana ihany ve any ambanivohitra zay maronisa eto amin'ny firenena ny tantsa de mbola mitombona ny filazana fa any amin'ny 20% mahery ny malagasy dia tantsa raha miresaka fifidianana zany de any amin'ireo 20% mahery ireo ny tena itoeran'ny vato satria ny tantsa no maronisa so tsika varimbarina fotsiny amin'ny hoe ety an-tanan-dehibe hoe Antananarivo Toamasina Diego Fianarantsoa Mahajanga Toliara hoe renivoham-paritany hoe tanan-dehibe fa ny tantsa no tena maronisa dia so misy mieritreritra hoe ilalao ny tantsa zany de hoe anao ny fanapepona isan-karazany anao ny fanampiretana hoe karazana pression sy ny sisa mety nandaitra zany fa amin'izao fotoana izao raha ny zavatra misy de tena fa tonga saina ny tantsa na tsy tonga any amin'ny zareo aza ny fitosahany vaovao isan-karazany amin'ny lafiny maro mihitsy zany dia tsy azo lazaina intsony ankehitriny amin'izao hoe 2020 sorarivo zao no ahodikodina ny tantsa izany ao anatin'ny fanombohana ny fandarana ihany rabaina namana faniry moa zany fa efa tonga izy dia resaka trangam-piarahamonina vitsy aloha no hitondrantsika azy fa atsika zany miditra misimisy kokoa amin'izay le hoe fiainam-pirenena sy ny fiatrehantsika ny fiainana izay trangam-piarahamonina teto Antananarivo raha tsika mahita moa zany zao fa tena hoe mitombo ny resaka taxi moto io moa zany de fa resaka be izy io mitombo mihitsy ny manao an'io taxi moto io tena hoe anarivony tsy anjatony tony fa anarivony izay resaka taxi moto izay aloha ny zava-misy anankiray dia izy ireo zany moa zany efa misy enresabe teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra eny teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna tao zany tsy hidirantsika tsony amin'iny fa de hoe reo aloha zany misy taxi moto reo de manao ny asany eo izy resaka fitadiavam-bola sy ny sisa fa zao ato ambadika ato ihany koa de mirongatra ny alatra moto zavatra misy koa io tsy azotsika mody tsy hita io fa misy io mirongatra ny alatra moto eto Antananarivo sy ny manodidina izany zay le zavatra amin'izao zany dia mandeha ny eritreritra mandeha ny atao hoe fanadiadiana maro isan-karazany mandeha ny famakafakana manoloana an'izay toe-javatra anankiroa zay mitombo ny tanora sy ny olon-dehibe izay manao ny asan'ny taxi moto zay ny eto ny ato ambadika ato mirongatra ny alatra taxi moto ny resaka lalàna nefa ao anatin'io resaka io ao anatin'io sehatra io dia azo lazaina hoe mbola tsy tena hoe matotra sy hoe mafy tsara ary raha resaka moto zany hoe resaka hoe scooter sy ohatran'izany dia eo aloha zany resaka hoe permis sy ny sisa hoe raha voalatsaky nyzao sese de zao mbola tsy mipetraka tsara ny eto amintsika kanefa accident etso firy ny tapatongotra firy ny maratra firy ny mitondra takaitra mandra-pahafaty
miatra manaina mihitsy le izy kanefa dia fahitana azy de tsy mitombona tsara ny tena resaka hoe lalàna fa de rehefa mipotra ny accident eo vao teniteny da hoe ka zao tokon'zao médecin après la mort foana ny eto amitsika de zany zao ahitana taratra ny hoe tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firena tsisy resaka politika zany fa tena hoe fiainam-bahoaka isanandro tsisy resaka mihitsy hoe tsy tiako ianina na hoe tsy mety amiko fotokevitra ianina rehefa maty eo de maty eo rehefa mitondra takaitra mandra-pahafaty eo de mitondra takaitra amin'ny mandra-pahafaty eo satria tsy petraka tsara ilay lalàna izany misy tsy mahay ny hoe lalàna ny fifamoivozana akory de mitrifatrifa na ianao zany mitondra fiara mitsofoka avany amin'ny akavanana andry zalahy manao dépassement à droite de avy eo voadona any de mikipily ery de gidragidra be de eo mihitsy eo indray aloha ny fifamoivozana de zany zavatra rehetra zany ny zavatra iainana ao anatin'ilay fiainantsika de mbola idirantsika lalindalina moa momba an'izay fa iverina aloha zany atao am'le hoe BDB noho ny olana ara-tsosialy olana ara-toekarena noho ny tsy sinasa dia miditra any amin'ny taxi moto zany ny tanora zay afaka miditra am'izay satria hoe io vola aingana sinsisa mamaolana amin'ny resaka hoe fifamoivozana misy hoe maika ihany ko de mandeha am'le taxi moto zay ny zava-misy atao naninato mirongatra ny alatra moto indrindra ty resaka scooter ty de teo amin'ny ray volana teo zay oviana moa le resaka afro basket iny dia nisy tratra tamin'ny resaka alatra moto zany moto enina no tratra ary eny amin'iny faritry vandry iny no misy an'ireo moto very vao miteny an'izay zao de fa azoazo ny poniny any tsara mihitsy le tary zay dia natao ny fikaroana nitory ny manana moto very zany hoe verony motony verony ary izy tena hoe ao anatina fotoana fohy no isiny zany de nisy ny teny hoe le motonareo ne hitanay amin'ny mamasiny le basket moa zany nandehany zany le izy nentin'le mpangalatra nandeha nijery basket ny anankiray de avy eo le izy moa tratra dia natao ny ankety tratran'ny mpitandro amin'ny filaminana ary le izy ko de zao rehefa tsara ny fampitambo avao eo amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro amin'ny filaminana de manafaingana ny fahitana ny olon-dratsy zay eo koa mantsy no misy hoe tsy de fetezany loatra satria lasa tokony hiara-iasa zany ny mpitandro amin'ny filaminana sy ny vahoaka le vahoaka nefa ato tsy te hivakoloha ihany ko zay indray sao de zao zay indray no sahirina sy ny sisa eo ihany ko le adi-piainana ny mpitandro amin'ny filaminana manano ny asany ihany ko izy ao anatin'izay asan'izay ka tsy misy tena hoe fahamatoranyilay fiarah-miasa eo nivo mifokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana lakile anankiray lehibe nefa zay ahitana ny ratsy any zany mila jerena ihany ko resaka fiainana daholo zany any mamasina le moto no hita nefa anivandry ny tompony de rehefa tratra le olona bandy anankiray io moto enina natory am'izay atary de ahoana no manao an'izao alatro zao de mba manala azy eo ahodikodiny eo indray ny mpitandro filaminana ao anatin'le izy de zay aloha zany anisan'ny zavatra misy anankiray fa BDB ny tranga ohatran'izany inona ny dikan'izay rehetrarehetra zay ny dikan'izany de resaka fahantrana no mahatonga an'izany resaka tsy fisinasa no mahatonga an'izany ka raha vao miteny ianao hoe tsy fisinasa de politika mpanjakana ane zany politika mpanjakana zany raha vao miresaka hoe asa dia malalaka be zany asa-mpanjakana asa amin'ny privé asany orinasa asany any amin'ny tatsaha mamboly sy miopy resaka tao zavatra resaka varotra sy ny sisa vary mandeha asa daholo rehefa mety hoe asa tena sy ny sisa asa daholo zany fa eo no reraka mianatra le tanora mianatra amin'ny mpianatra mivoaka avy eo
tsy manao ininona fa de mitango lalitra fotsiny manao korsa vitsika amin'ny telefona de mitangorongorona ao de efa miasa ve reto tanora reto sa ahoana de zao aloha zay le izy ka io resaka asa io de resaka politika mpanjakana zao anefa rehefa maheno anao zany ny hoe programa zao hoe de tena popoka tsara mihitsy ny programa ny resaka hoe velorano fampanantenana sy ny namany kanefa etsy ananiny etsy mitombo ny olona manana diploma kanefa tsy anasa na manao asa tsy mifanaraka am'izay zavatra nandaniny andro sy nandaniny fotoana nandaniny ndray mandreny mivola amataonany maro nandanina arena ny sasany ane mivarotra tanyrazany ny sasany ane mivarotra zay tsy tokony amida mba ahafahany zanany hoe mavita fianarana de vita le fianarana ataony mémoire tsy misy ny asa izay amfanentana am'izay dia lasa any amina zavatra tsy tokony andehanany zany de efa nitenenina teto misy ny antsoina hoe jiola diplômé bandi diplômé eto amintsika ary mitombo taloha zany hoe jiola zany de hoe olona tsy navita avatry hatreo amin'ny CP de hoe mangalatrombe mamaky lakozie sinsisa manendake misame sotran'zany zany nazaratsika fa am'izao fotoana zao tsy zany fa io alatra moto io ane ka spesialista am manao an'io tsy hoe anao zay olotsotra ery no maino io fa tena hoe manapaizana manokana am'le alatra moto ohatran'le ny tantaraina teo le moto tsy velona raha tsy misy lakle raha tsy andeha amin'ny inona moa ny filazana iny le resaka le hoe pitserina zany misy sasany ara misy kody fa haindry zalano mamelona an'io zany hoe olona manapaizana zany no manao an'zany mikirakira nyty resaka internet sy ny namany rehetrarehetra ty dia olona nandalo-paizana no lasa mivadika manao asanjiola ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay le izy dikan'izany zany miteraka fahantrana daholo ny toejavatra tahaka an'izay tranga eto amin'ny fiarahamonina zany zay aloha ny momba an'iny manaraka indray eo amin'ny resaka hoe miteny zany ny tompon'andraikitra maro samihafa hoe tena zava-dehibe ny trano fonenana manao trano fonenana atsy manao atsy manao trano mora de tena amiraina mihitsy amiraina ninona fahazahoana trano fonenana zo aloha tena zo fototra mihitsy tena zo ny fananana trano fonenana hatramin'ny ankizy de manana zo am'izay hoe fananana trano fonenana zay trano fonenana za tsy teny hoe manara-penitra fa io moa samy manany fandraisany azy fa za miteny hoe trano fonenana sahaza sy mendrika zay ny tena izy trano fonenana mendrika amin'ny mahaolona amin'ny mahaolombelona saina vatana fanahy zay zany no tokony fipetrany dio moa zany efa iarahantsika mahita fa fitenenana hoe trano fonenana zany ane hoe atao mihitsy azahoany malagasy trano fonenana fa nga zany mandeha fotsiny am'izao fa aiza le trano no aorina tsy ao ambonin'ny tany nefa le tany eto Madagasikara misy problema ady tany atsy ady lova atsy tany 2 metatra tany 2 metatra dia ifampitoriany samy mpianakavy any amin'ny fitsarana sahirana hatramin'ny mpitsara tsy mifandevo mata ny sasany satria amin'io problema na tany io ka le trano zany atao eo ambonin'lay tany le tany nefa misy problema any amin'ny fianakaviana any misy problema afandray ny fisehony sinsisa de eny ary fa misy zany ny olona zany mba hoe mpivady ka ty ma tsy tena ohatra sapaitanina mihitsy satria namako le olona misy mpivady kely zay zany de namako izy mivady kely reo de mba manana tetikasa de hoe anangana trano satria zay ny tena izy hoenao fa mitokatrano zany anangana trano zareo zany tsy manana problema na tany fa hoe anangana trano
de atao daholo ny kajy rehetrarehetra samy asa izy mivady de natao ary ty kajy zao materiel zao ny karaman'ny mpanao trano zao sisy tsy hoe trano ngeza be akoho zany a fa sady trano tsisy rena fa reny renyle villa base reny misy efitra telo dia nandeha zany ny kajikajy isan-karazany de rehefa nandeha ny kajy a de efa tena natao hoe nabotsombotsina ary le kajy nandeha natao mifototra vita de vidina amin'ny materiel de zay tena ilaina de mandeha tsikelikely zany mandeha tsikelikely efa vita mihitsy ny tety andro hoe afaka zao andro no vita zany tsy hoe andro moa zany fa mambolana mivolana mitambatra hotona de hoe vita tsara fa tonga de nkatso vao nitsangana ny rindrina ilany anankiroa tonga de nkatso de hoe fa ahoana ka tena niova daholo ny daonina rehetrarehetra tsy arak'le napozina ao nakonganareo tsy efa nanao ny vao nanao an'io projet io nareo de efa mipetrapetraka efa napetrapetraka daholo fa niova daholo inona ho le niova le vidin'le kipitsopitsony le vidin'le kipitsopitsony niova daholy de rehefa niova le izy a de lasa niteraka fahasahiranana ndray ho an'le mpivady kely satria tsy arakaraka ny zavatra nehetrehetana no zavatra mitranga ka ty vidinetanyity miova isan-kerinandroko ahoana ny iainanao am'zany de le trano zany a lasa nikatso ka mora no miteny hoe tena manao ezaka am'resaka hoe trano finenana sinsisa fa zany aloha ho an'ny olona hoe fa nanana hoe ety manana kely zany nentina ny aingana de nandeha de nikatso zay aloha ny zavatra misy fa zao ndray ary amin'ny fomba ahoana ndray ary a no ahafahan'ny olona mikarama 3 hetsy ariary anangana trano amin'ny fomba ahoana de zay mahatonga an'io mpanofa trano be dehibe raha ny eto Antananarivo tena zay efa nanao fanadihadiana teny amin'ny faritra iva be dehibe manofa trano fa hoe tena sahirana le olona tsy hiteny betsaka eto fa zay niditra tany anatiny tany mihitsy fa manahirana be tena manahirana be zany hoe zao ve ny zavatra misy ka tsika mantsy oatra ny varimbarina fotsiny hoe ety velany ety de io misy trano be de io ohatran'zao fa tena maro raha am'izay resaka hoe trano fonenan'zay no fijaliana iainan'ny malagasy maro anisa am'izay hoe mipetraka le fitenena hoe zara raha mba misy isitriany zany sisa no teny avoaka n'lay malagasy zara aza aloha raha misy isitriany ay de eo de tsy malofa trano ndray de voaroka avany de lasa ndray mitady trano ary am'le manofa ihany io de tsy maloha avany ndray ny sasany ko moa manofa trano de tsy azay ny tranon'olona fa potehany ao sahirana ny tompo-trano de lasa mifanjevonjevo be ohatran'zany zany ny krizy mpiainana zany tompoko eto Madagasikara fa tsy variana amin'ny style fotsiny hoe zay aty anana aty de milamy io tsy misy krizy eto stabilité fotsiny no ilaina efa maro toerana ny vidim-piainana le vidim-piainana mahafoaka be maro toerana ve mividim-piainana de misy olona manao trano tonga de mikatso amin'ny rindrina zany ve ny maro-piainana maro toerana ny vidim-piainana satria le vidim-piainana mantsy tsy resaka hoe zavatra hoanina ihany tsika mantsy raha vao miresaka hoe vidim-piainana de hoe zavatra hoanina ihany io resaka lasantsy gazoala tsy izany fotsiny io fa malalaka be hatrany amin'ny fanafody eo amin'ny sakafo hoanina eo ny materiel zay zavatra rehetra amin'ny hoe fiainan'ny olombelona dia voafoaka ao daholo de inona ny dikan'zany rehetrarehetra zany ny dikan'zany rehetrarehetra zany dia tsy fandehanan-draharaha tsy fivoaran'ny fiainam-bahoaka ny fotoana nefa mandeha ihany de efa manangasangany ray ny fotoanan'ny fifidianana de araka ny tenentsika teo hoe efa 4 taona zay nanaovana fifidianan'zay mbola misy fimenomenomana foana ilay izy fifidianana madio sy mangaharara sy anjakan'ny fahamarinana no tadiavina eto rehefa jerenao anefa dia tena hoe
misy ny olana de misy ny vaolana. Raha jerena zany zay olam-pifidianana rehetrarehetra zay ka ohatra ka hoe tsy te hiala am'izay fa hoe toy ny mahazatra ihany no anaovana io nefa efa nisy problema be isaky ny mandeha eo. Ny HCCR rehefa namoaka didy hoe zao ny didy tamin'le fifidianana farany teo zany de voaka ny hoe filoham-pirenena lany nandeha le fotoana de fa nio zany ny olona hoe zay zany mipotra andao hoe aka io ne nisy doublon hoe olona ambony tao amin'ny seny no niteny an'izy variana am'izay le malagasy hoe ahoana zay zany no mahatonga ny hoe raha ohatra ka atao ohatra mahazatra ihany ity fifidianana ity anahoana ny vokatra io ary efa hitane le izy ary zay no tsara hoe zavatra efa hita hoe tsy mety ve de mbola isisihana ihany zay le izy. Ohatran'ireny zao resaka hoe fitsarana mitety vohatra hoe programa mpanjakana tsisy miteny mihitsy hoe azo atao zany fanao zany hoe jugement supplétif fa ny tam'ity zany hoe ho atao le izy de tonga de ny teniny tao amin'ny SMM syndicat ny mpitsara de io ihany koa fa manenjana ny prakidrara na ny greffier. Ianao zany atya jery ay misy jugement supplétif hony de tsisy taitra aloha ny akamaroan'ny olona tamin'iny fa vo ny teniny tao amin'ny SMM oka aloha syndicat ny mpitsara de iny koa ny greffier no miteny hoe oka aloha fa zay manan-kambara zay ohatr'zao zay le greffier nefa sy ny SMM dia tena hoe andry anakiroa lehibe izay iakina ny resaka hoe jugement supplétif io na fitsarana mitety vohatra hoe azona copie sy karapanondro tena le kitro ifaharana zay misy le teny malagasy le kitro ifaharana ny afahana manatanteraka n'le jugement supplétif no miteny manao fanamariana hoe oka aloha jereo aloha ty hitatsika am'zany le izy de manoloana an'izay nefa alefa ihany le jugement supplétif io efa tapaka io efa ohatr'zao de zany ve de ahoana ny eritreretintsika an'zany iny hoe atao le izy fa ahoana le resaka hoe fampiainona ao anatiny nefa le tena le sehatra goavana be le tena lakile an'le raha mihitsy no teny hoe oka aloha jerena milamina tsara io zavatra io fa misy an'izao izy mo resaka teknika be fa raha miresaka zao hoe greffier de ry zareo mahafantatra ny hoe tena problemany ao ny SMM mpitsara syndicat ny mpitsara mahafantatra ihany koa izy zay ao anatin'le sehatra hoe oka aloha jerena tsara ty zavatra ty de rehefa ohatra hoe mbola sifana ihany manao an'le raha de dikan'izay lasa mandeha ho azy ny sain'le olona lasa mandeha ho azy ny sain'ny malagasy efa miteny ny greffier efa miteny ny SMM nefa ty mbola alefa ihany inona ny dikan'izany fa maninona resa-pifidianana nefa saripady zay iny ny administrateur civil koa hitatsika fa menomenona kory zareo lefa menomenomana ho aza eritreretina hoe misy atoko politika amin'ny kopaka mpanohatra ny ao ambady kosa fa nga izy ty azo mora amiraina ohatran'izany ny administrateur civil n'zany anga olon'olom-pona olona manana maizy azy zany koro ambony be zany eto amin'ny firenena tena hoe manana ny lakilehan'ny fitantanana mihitsy zany am'raha resaka hoe fiainam-bahoaka fiainam-panjakana raha-raha-panjakana mitendry zareo hoe milan'zao jereny ty de hoe mba misy mihaino ihany ve sa ahoana le izy fa de ohatrany hoe mandeha fotsiny any hoe zay miteny ohatra zany ane zao le izy mitenena zay te hiteny fanenay aloha ty ihany nefa le izy raha-raha-mbahoaka nefa le izy raha-raha-pirenena no atrehana eto mity firenena ity ary zao samy tompony fa tsy hoe rianina ihany io na hoe andrianina ihany de eo zany zao le resa-pifidianana de ahoana zany ty fifidianana ity
de mandeha daholo ty resaka ty hoe aza miteny zay tsy maintsy lany ao ndray ny feo avario miteny hoe atena zay mahatoky tena mihitsy e sinsia sinsisy nefa jerevanao totra nefa misy propagande mandeha meloha am'izao fotoana zao ny olona mijeren'izany daholo raha vao hoe fandokafa teny tsy makatsa ny makary nefa raha vao resaka hoe déplacement isan-karazany misy volam-bahoaka ao anatin'izay zany zao no zavatra tsikaritry ny olona nefa mialohan'izany zavatra rehetrarehetra izany de ny hoe ahoana no ahafahan'ilay fanatanterahana n'ilay fifidianana mba tena ao anatin'ny fahamarinana tsara de hoe aleo aloha midinika aleo aloha miresaka ary so ambolona tabatra aloha ity raha ity zay no mahasoa de le izy ara mipetraka am'izay le hoe aza zay tenenana an'io moa hoe na dinika io na fampiresahana io fa zay aloha no zava-dehibe ao aloha iresaka de inona ny tombotsoa azo avy am'izany tombotsoa no azo avy amin'ny dinika sa zavatra ratsy zay mifanontaniana zavatra mahasoa rehefa hoe misy dinika sa zavatra mandetika iza no hiteny hoe rehefa anao dinika de zavatra mandetika zavatra manimba no vokatr'izay tsy marina zany fa rehefa hoe atao ny dinika na ny fampiresahana zy ilazana azy ao de zavatra mahasoa no katsahana zany daholo tompoko ny ao an-tsainy ireo sehatra maro zay manosika makany amin'ny fampidiniana io na ny FFKM io na ny société civile BDB io na ny aty amin'ny mpanohatra io zay makadilo ny sofony sasany tenena zay kanefa zay no izy na ny any ivelany io dia mahita hoe mahasoa ny fanaovana an'izay dinika zay ka ahoana ny anatanterahana an'izany ny fanatanterahana an'izany dia mandeha milamina tsara io koa tsy azo hoe tonga de atao resaka kitotoandray tsy hany mihitsy fa tsy maintsy alamina tsara mihitsy ny raharaha de ho hitantsika eo fa ny foto-kevitra aloha de izao ny dinika tompoko na ny fampiresahana de miteraka zavatra mahasoa ny firenena mahasoa ny rehetra fa tsy hoe mahasoa ny apapahany fotsiny tsy hoe mahasoa ny mpanohatra ny anaovana ny dinika tsy hoe mahasoa ny tim anaovana ny dinika sy fampiresahana tsy hoe mahasoa ny RMDM no anaovana ny fampiresahana sy ny fampidiniana tsy zay fa mahasoa ny firenena de ny sasa mantsy miteny ka mitady seza zay foana mbola eno hoe mitady seza sisa de efa tenenina hoe dinika aloha no zava-dehibe fampiresahana aloha no zava-dehibe satria ny FFKM tsy manana kandida zay no makarary ny andoha sasany tsy manana kandida zany ny FFKM amin'ny maray aman-dreny azy no itenena ny raha tsy resaka fa zay hoe FFKM zay isika FFKM zany misy ny luterana ny anglikana ny FJKM ny katolika romanina misy dikany matoa misy ny atsona hoe FFKM misy moa ny avondrom-pivavahana hafa tsy diratsika zay fa manana fomba fijeriny izy fa raha resaka hoe FFKM zany ve zany tsy vaovao zany reto amin'ny raha-pirenena ary mipetraka amin'ny ray aman-dreny azy fa ny FFKM tsy manana kandida ny Union Européenne zay miteny hoe metimety aminareo ny mifampiresaka mifampidinika tsy manana kandida profon'izany na fitondrana iza na fitondrana iza teo na régime iza na régime iza teo miara-miasa foana ny FFKM sy ny any ivelany ary raha vao misy crise raha miverina kely tsika atao amin'reto le hoe FFKM reto efa hatrany amin'ny 1.80 sisa dia eo foana izany ray aman-dreny zany de ny mpiara-miasa any ivelany keo eo foana raha hoe vondrony Europeana sisa satria le vahoaka malagasy ny ao andohany fa tsy de hoe mieritreritra hoe ny mpitondra ohatran'izay fa le vahoaka malagasy sahirana no ao andohan'ny olona ny ao an-tsainy zany de resaka hoe tsy fahanjari-tsakafo de hoe mbola mitombo foana ny tsy fahanjari-tsakafo raha jerena amin'ny isa-paritra zany
Ny omony ny any amin'ny faritra atsimo zany zao efa hita eo olo de mitatra ny fahampitehan'ny tontolo iainana ny changement climatique sy ny sisa zany mbola kadohany daholy zakainy lay vahoaka amin'ny malagasy zay eny le izy de mandeha ihany de misy miteny hoe any nareo koa zany de tsy manandrarava tsy mitanisa ny zavatra tsy mety ka tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy mety mba hahafahana makany mety zay le izy zay tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy mety mba hahafahana makany amin'ny mety fa tonga ny député Mamy Rabendrina zay voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Ambohidratrimo sady izy ihany koa manazary ndraiky zany izy eo anivon'ny Tiko Madagasikara izany ditantsika amin'izany le raharaham-pirenena eo amin'ny resaka hoe fandriampahalemana sy ny namany jereo tsara vehivavy anankiray no maty tany Iran Mahsa Amini vehivavy anankiray maty Mahsa Amini korotana be tsy fankahitana hatramin'izao any a Iran any de lasa mitatra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena le izy de ahoana ny toy anozy ianao lasa hoe teneniny vaovao zany Frantsa zany zao de lasa maneho hevitra ihany koa hoe tena tsy mety mihitsy n'izany fa mila tena jerevana manokana mila momba zany misy fanajana ny zon'olombelona misy ain'olona fohy sy ny sisa mihetsika daholo ny sehatra iraisam-pirenena vehivavy anankiray maty fa ny teto amintsika nisy olona firy maty tao Ikongo firy maty tany Akazobe firy maty tany Sakay Sationa amin'ny fotsiny firy maty tsy resantsika tsony hoe inona moa no nahafaty an'le olona fa nisy maty teto nisy maty tany amin'ny terrain tany Indonésia mandeha ny Champions League misy fahanginana fanomezam-boninahitra an'izany sy firaisampo sy firaisan-tsaina ny any Iran ray maty mihetsika daholo na Frantsa na iza tena tsy mety zany sisa fa nety Madagasikara firy maty tompoko tao anatin'ny zay fotoana vehivavy le any Iran iny Mahsa Amini jereo amin'izany rotaka tsy hifankahitana firy volana zay fa nitsika eto firy maty ny namana faniry tany Kongo maro be akoatra ny matimaty ny Batsiray sy ny matimaty ny akoatra ny maty ny Batsiray sy ny rehetrarehetra de zany mampisaina antsika izany ka raha hoe amtinana azy zany satria efa hiditra eo namana faniry iaraka amin'ny député Mamy Rabendrina de tsotra fotsiny hoe fiainam-pirenena tsy mandeha ho azy zany fa miankina amintsika ihany keo io miankina amin'ny fandraisana andraikitra ho antsika mianakafy io zany zao ny lisym-pifidianana mila mandray andraikitra fa tsy varim-bariana de mba tsy tokony hiverina ihany koa ny hoe fimenomenomana hatramin'izay sy ny hoe tsy fihetezan-javatra inona moa le tsy fihetezan-javatra amin'ny verimberina sy hoe enontsika teny anivon'ny fiarahamonina rehetratreny tamin'ny fifidianana deuxième tour fifidianana filoham-pirenena farany teo nisy an'izao ane akoatran'ilay tsy lavolariny lisym-pifidianana zany fanatovanana lisitra mpifidy bulletin précoché fampiasan'ny mpifidy sasany feutre tsy fantatra zany hoe feutre sa stylo manga no ampiasaina fiverimberenana soni fifidianana vato amin'ny mpifidy tany ambanivohitra tany nisy an'izany lavitondro tokana satria rehefa manao lavitondro zany de le ohatra zao fa tany amin'ny faritra lavitra zany nahitany hoe lavitondro tokana fotsiny inona ihany koa ny tsy voasoratra mazava tsara ny ora ny farana ny latsabato karapanondro osotroka ohatran'le tao ambany teteza amin'ny tanjombato de tateoriana moa zany hoe doublon zany feo entsika tamre de zany ve de mbola hiverina ihany am'izay fifidianana manaraka eo mailo ny olona ary tsy vitany hoe mailo fa mila fandraisana andraikitra eny ary efa eto ny namana faniry azafo manantany mandeha ny fotoanantsika ary ndray ny député Mamy Rabendrina namana faniry zany ka dia ry ndray no anoy zany ny fantarantsika miara-manonja MBS Radio Mada ao aoriana zay dia
raisitsika Andriamatoa Rafredy izay avany Ambohitra Trimoanala distrikany Manjakandriana tonga eto amin'ny fandarana ihany koa zany satria manan-javatra ambara mihitsy momba ny fiainam-bahoaka aloha de aveo amin'ity resaka fifidianana ity satria matetika de ny any ambanivohitra rehetra any no lalaovan'ny sasany dia tsy tokony izay tsony ny fipetrany amin'izao fotoana izao. Miaraba anao namana faniry Ndahoary Zatsisy. Ya, miaraba ny Rina Arabe Mananjara, miaraba ihany koa ny teknisiantsika ny any amin'ny radio Mada zay mampita ihany koa satria miara manonja amintsika amin'ity fandarana ity. Ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any arabainy sika rehetra mihitsy zay miaradi miaradalana aminay anatin'izao fandarana zao. De tsy hay ho adinoana ny arabantsika any amin'ny ino moa zany ampitany ranomasina de misy miaino atsika ty tena averiko matetitetika foana zany ao Eropa ao maro be anareo rehefa miresaka Eropa zany de misy Suisse any Belzika ny ao a Fransa moa de tena namana maro be mihitsy miaino atsika zany ny aty Allemagne aty any Pologne any koa misy malagasy mifamezivezy de any Italie de misy an'le sambo le manao an'le asan-dranomasina miaraka amin'ny MSC reny de rehefa mba misy fotoana ry zala de mikitika Facebook zany mikitika YouTube marimarina kokoa de manaraka an'le fandarana de anaovana kokoa anareo maheno tsara misy namana vitsivitsy any miasa tsambo any de mba mahazo ihany ary miezaka ny azo mivavao aty an-tanindrazana de mandeha amin'ny ranomasina Mediterranée sy ny rehetrarehetra iny de anaovana kokoa anareo ny any Amerika ny any Côte d'Ivoire ny any Gabon misy piano antsika any Djibouti misy piano antsika ny Etskomoro any Maurice any Seychelles La Réunion tsy adinoina ianareo malagasy any La Réunion zany de anaovana kopakopatanana avokoa eny ary mandeha de mandeha ny fotoana rehefa aveo tsika handray any Dadatoa Alfred avy any Ambohitra Trimoanala fa mialohan'izay dia ny solombavamboaka Mamy Rabendrina zay voafidy tetsy amin'ny district ny Ambohitra Trimo secrétaire général ny Antokotiko Madagasikara ary questora fahatelo ihany koa eo anivo ny anteny miram-pirenena no miaradalana amintsika rehefa alaka misy toy zao alaka misy azo lazaina fa andro tena tiany malagasy ary andro fampakarana fanaovana ny raharaha-panjakana io zany eo amin'ny resaka hoe fifamofona fifankatiava mivady zany de anaovana firaretso ho an'izay miditra amin'izay dinga ny tokantrano izay. Miaraba Andriamatoa Solombavamboaka Mamy Rabendrina efa miandriandry ny mpijery mpanaraka atsika hoe fa député Mamy zany no miaradalana eto amin'izao fotoana zao de nona fa afana ihany koa ny adevitra ao anatin'ity alaka misy fahenina ny volana Oktobra 2024 ty. Miaraba faniry, miaraba ny tsika rehetra ato amin'ny studio, ao i Rina Arabe Mananjara, ao ny namana avy any Ambohitra Trimoanala, mitovitovy ny anaran'ny tanànatsika fa tafahoana eto amin'ity toeranyity tsika androany, ao koa ny eo amin'ny lafiny teknika rehetra ao amin'ny studio anankiroa, MBS radio, télé sy ny radio Mada de indrindra miarabantsika mpanaraka ny fandarana rehetra faly tafaraka eto indray androany elaela tsy niona teto noho ny sapanandalana maro fa eto ihany moa no ahafahantsika mifampizarany vaovao rehetra ka dia manasanareo hiaraka eto anio. Député Mamy Rabendrina atao hoe tantely amam-bahona satria vao tamin'ny faran'ny herinandro ianao no namitadidy nijery ny mpiaramonina tany amin'ny district nisy anao tany nanalitra tolona samy hafa fa ny zavatra nitranga teo ihany koa eny tsy hoe faran'ny herinandro fa fiandohan'ny herinandro fa ny zavatra nitranga ihany koa raha ny vaovao fantatra voamaly ny omaly zay le tiako teneny tantely amam-bahona zany hatrany hatrany de nisy tanàna iray eo no ianao iresaka amin'izay zay nahitana tsy fahandrim-pahalemana sy ohatrany hoe tsy filaminana amin'ny endriny hafahafa zay le satria nisy ponina zany ao anatina tanàna iray zany hoe olona anatina tanàna iray no tifiry ny mpitandro ny filaminana
nalaza be zay raha izay ary raha ny fantatra dia mitrandraka izany vaovao izany ny mpanao gazety samihafa amin'ny mahasolo-bahoaka ny député Mambrabendrina zay avy any ny district Nambohidratrimo iny mahafantatra tsara le tanàna misy zazamanga zay manko loha izy de travery kely fa miala tsindrina ianao afaka anitsy an'ilay anaran'le tanàna rehefa aveo zany fa afaka hoentina ve député Mambrabendrina zay fivoarana zay vaovao zay satria ohatra mahagaga mahatalanjona mahavarena ihany raha toka hoe mpitandro ny filaminana no mitifitra olona zany zay fantatra fa tsy hoe dahalo na jolana sala am'zany mampalahelo koa ny vaovao anankiray iny afaka maly no nisin'le tranga atreto mbola mandeha ny fanadiadiana mandeha ny angom-baovao fa mifampizarany zavatra nisy sika mifampizarany zavatra voaray atreto aloha hoy ianao teo hoe ny mpanao gazety efa samy mitrandraka ho hitantsika eo ny vokatry ny fitrandrahana avy any fa ny vaovao ompelantanana rehetra ny fampizarana afahantsika mijery hoe aiza ho aiza ny zava-misy am'izao fotoana izao sy inona ny tokony atao satria tena tafahoatra loatra ty resaka ity tranga de sala am'izao faniry tanora anankiray maty voatifitra miaramila anankiray tamin'ny Kalaknikovy tany amin'ny commune atao hoe Ambato araky ny voalazanao teo voandro vitsivitsy zay ny tany amin'ny commune io fa tany amin'ny ilany Atsinanana tamin'ny faritry commune io no nalehako fa ile tanàna nitrangany io zavatra fakomaly io de ao amin'ny afovoany ao amin'ilay fokotany atao hoe Antanety Bezazamanga ny anaran'le tanàna tena misy an'ilay fahoriana de amin'ilay hoe Ambanimaso zany eo anatin'ilay tanàna zany tanàna vohitra anankiray ao anatin'ilay fokotanina Antanety Bezazamanga eo amin'ny 7 kilometatra latsaka kely miala avy eo Ambohidratrimo renivohitra no misy an'io vao miala eo zany de mitifitra mena varatra mahazo any Mery Mandroso iny de Antanety Bezazamanga eo amin'ny 7 kilometatra miala avy eo Latsinainy Mery Mandroso any avaratra any io zany mbola tsy tena io akory ny commune farany avaratra fa mbola misy ampahany zay mifandray amin'ny commune avaratsena Sahalemaka fa anisany efa any amin'ny tapany avaratra taona le hoe zone 4 io ary ny commune Ambato no commune midadasika indrindra raha Velaratany no resahana ao anatin'ny district Nambohidratrimo tany nitrangan'ilay tantara version anankiroa zany zao ny fantatra ny version anankiray ataontsika hoe avy amin'ny mpitandro ny filaminana zay nipoiran'ilay miaramila nitrangan'ilay loza de ny hoe nyresaka nisy fifandirana teo amin'ny fifampiresahana tamin'ireo miaramila reo miaramila ireo de anisan'ireo lena ataontsika taloha hoe dasy détachement autonome de sécurité zay efa niova DSS angamba izay ny anarany taty aoriana reo zany de nalefa hanampy ny mpitandro filaminana efa any an-toerana ny amin'ny fampandrina fahalemana ny tanàna indrindraindrindra eo amin'ny lafiny dahalo satria fantatra fa amin'iny faritra iny tato anatin'ny 10 taona farany zao indrindraindrindra de tena miaina fiainan-dahalo tena mahatsiravina mihitsy dia ny fifanarahana amin'ireny miaramila na andiana miaramila na zanatobin'ny tafika ireny dia ny fiarahamonina ny fokon'olona no mandray azy ireny mandray amin'ny lafiny maro mandray miantoka ny trano nenany miantoka ny fivelomany sy ny sakafo hoaniny dia zay reny miaramila ireny vao mipetraka any zay le nalehako tany tamin'ny herinandro lasa satria efa nisy miaramila tany de napetran'olona le fokon'olona kanefa ny ilain'le tompo-trano amin'izay ny trano de voatery niala lasa niala tamin'le toerana le andiana miaramila izay natao iaro de tsy maintsy any azakazaka izahay niaraka amin'ny fokon'olona nanangana trano ahafahana mamerina an'ireo miaramila ireo mba ahafahana mandray azy indray sy ahafahany miasa any an-toerana mitandro ny fandriam-pahalemana amin'iny faritra iny dia isaky ny faritra
le ndresahako teo zany amin'ny faritra Tsinanana hoy a de any amin'ny faritra andrefany commune Ambato any amin'ilay tanàna tao hoe Mbomatsinjo sy fiadanana Tsimo sy akafotra rehetra iny a amin'iny zany a misy andiana miaramila hafa zay natao iaro ihany koa anampy ny fitandrona fandriam-pahalemana de misy ny any amin'ny tapany avaratra sy ny afovoany de ireo miaramila ireo zany raha ny version voaray avy amin'ny zareo de tonga tao amin'ny tanànana Ambanimaso ary nisy ny fifandirana tamin'ny olona zay mifampiresaka taminy tao ary teo no nahavoakitika tsinahy ny basy Kalaknikov ny resaka eto ka nahavoatifitra an'ilay tanora de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha resaka tsotra ve no atao raha fampiresahana tsotra ve no atao na inona fifandirana na inona fomba nahakasohana an'ilay basy de hipoka sy tonga de iantefany amina olona anankiray ve samy mahalalitsika za tsy miaramila fa samy mahalalitsika ny zavatra hita amin'ny masontsika eny fa na ren'lay mpitandro filaminana mijoro amoron-dalana reny aza misy reny a mitandro filaminana amin'ny andavanandro misy reny mitandro filaminana amin'ny fotoana andalovana manam-pahefana ambony toy filoham-pirenena na ireny aza raha mifandiniko azy a loam-basiny reny tsy maintsy manondro tany reny nefa tena ataontsika hoe en poste tena hoe miatrika foana ny zavatra mety hitranga ao anatin'ny sekondra vitsy maika fa olona miresaka fotsiny eny an-dalana sy eny akalamanjana eny a mahagaga ihany no hoe sanatria hoe voakitika ve ny detanty ina moa filaza azy gazety voakitika ve iny basy iny a de tonga de iantefa any amina olona anankiray izay azo lazaina hoe balle perdue ihany zany raha izany kanefa averiko fa ny zavatra hitatsika aloha ary mino aho fa zay fitsipika matoa zay ny zavatra hita matetika dia raha mandeha fotsiny a raha tsy miatrana amina zavatra efa tena faran'izay ambavahady a de tokony hitodika amin'ny tany loam-basy iny raha izay akoatr'izay a rehefa manadiady tsika tsy miresaka samy manana namana mpitandro filaminana samy miresaka amin'ireny tsika de samy mahalala hoe misy karazana fepetra isan-karazany sûreté moa filazany zareo azy izay tsy azo vahana raha tsy efa any ambavahady tanteraka mihitsy miatrika ady anga zay iny vo azo atao vonona vahana amin'io Kalaknikov io zany hoe raha hoe voakasika fotsiny aza lay bokotra mamoaka ny bala tokony tsy mitefoka ny bala satria mbola misy andreo sûreté reo ny dikan'izay a nisy fitsipika maro tsy voaraka tao faniry tao anatin'lay nandritra ny fifampiresahana na mba tsy hitenenako hoe nisy zavatra efa nininanomanina tao satria raha fifampiresahana tsotra eny an-tanàna zay nge mandeha any ny fanena amin'ireny mpitandro filaminana ireny any ambany vohatra any fa de tena zay mihitsy mitodika amin'ny tany ny lohan'ny basy a ary tsisy manondro olona zany ny basy eny an-dalana fa matoa voatifitra ny olona anankiray de nitodika tany amin'ny vatan'iny olona iny zany ny vava-basy zay zavatra zay version anankiray heno fa version faharoa heno avy amin'ny fiarahamonina rehefa tany de ny hoe ny famaliana ilay anjara fandraisana n'ireo miaramila ireo satria ireo miaramila ireo de avy amina faritra ivelany io tanàna io de rehefa ny dikevitra ny hoe tsy anjaran'io tanàna io ny mitondra ny anjara famelomana an'ireo miaramila ireo fa hafa ny anjaran'io tanàna io de teo ny nisin'ny fifandirana ka nisin'ny fifampitifirana de eo tsika de manontany tena hoe fifampitifirana amin'ny ahoana moa fitifirana ny tena marina satria tsisy fitaovam-piadiana le ray tsisy fitaovam-piadiana nge anankiray ary averina ihany ilay resaka teo sy ny fanazavana teo sy ny baraingo mipetraka hoe tamin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahan'ny miaramila tonga de vonona hanondro olona anankiray mibasiny ary miala ny sûreté rehetrarehetra zay ny zavatra mitranga any amin'iny faritra avaratra ny distrika eny Ambohidratrimo iny am'izao fotoana izao mbola mbohitra tanteraka ny faty am'izao fotoana izao ary raha pitso no atao ny fandevenana mandeha ny famotorana sy ny fanadiadiana rehetrarehetra eto
de maneho ny fiombonana sy ny fankaherezana amin'ny fianakaviany manamanjo manamafy ny teny efa ny fanaovana fa indrindraindrindra makahery ny fiarahamonina ray manontolo satria faran'izay zavatra mafy dia mafy zany hoe ny natao iaro no sanatria mandatsakaina ary zay nefa ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao fa dia manantitra ny teny fampiononana sy ny fankaherezana ho an'ireo fianakaviana ireo sy ny tanàna ray manontolo ny commune Nambato ray manontolo ny district ray manontolo fantatra fa mitranga ny zavatra ohatran'izany zavatra tsy tokony hitranga zany kanefa mitranga ny vaovao heno farany moa zany zao de hoe tsy hita ireo miaramila telo lahy hatramin'ny natongavako teto aloha mbola tsy nahazo vaovao mifanohitra tamin'ny eniko farany tany ah fa tsy hita ireo miaramila telo lahy fa le basy ny tifirana n'ilay olona kosa voatazo mifokon'olona tao ary efa apelatanany ny mpitandro filaminana manao famitorana am'izao fotoana zao zay zavatra nitranga tany faniry tsara ihany mizaran'izay eto afahatsika mahafantatra hoe inona le zavatra mitranga tany de inona ny zavatra mitranga amin'ny akapobeny zany fa nidikan'izany de mbola tsy mahafe tsy mbola mahafe mamatianina azy mihitsy mpitandro filaminana amin'ny akapobeny amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny fikirakirana amin'ny fitaovana apetraka eo ampelantanany sy ny fifehezantenany amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny lafin-javatra ohatran'izao moa député membre Bendrina moa zany eo koa le hoe tsy fampiny ny oentomanana ny fampandriana fahalemana ka le fanapaha-kevitra raisiny ohatran'ireny efa betsaka moa no memena amin'le ataony hoe dasy sy ireo karazana tafika zany na hoe mpitandro filaminana hafa zay manao ny asa fampandriana tany na fampandriana fahalemana any ambanivohitra rehetrarehetra any de mipiseho le izy de amina fisehoan-javatra ohatran'izao somary mampiseho endrika mampalahelo ihany izy hoe tsy mahafeny fitaovam-piadiny tsy mahafeny vatany tsy mahafeny tenany ve eo anatrehan'izany adevitra zany mpitandro filaminana zany ohatrany hoe saika nangingiany zay vaovao zay kanefa zava-dehibe zany tsy azo ampangininy zany eo anatrehan'ilay hoe resaka fiarahamonina malagasy zany satria ohatran'izany ndray zany ny vaovao misy tsy lavitra antsika misy an'izany fa etsy Ambato ao anatin'ilay hoe Ambanimaso zay vohitra zana-tanàna hoy isika zay nitrangany zany zava-misy izany de mirary fiononana ho an'ny fianakaviana zay manamanjo moa zany isika eto amin'ny miara-manonja ny solombambaoka Membre Bendrina de fa niazakazaka teny toerana namita zany adidin'ny fiarahamonina zany ary niezaka nikaroka ny marina mahakasika izao raharaha izao mbola hito moa zany satria mpanao gazety mitrandraka ny vaovao ny fitandrona ny filaminana ihany koa manao ny fanadihadiana eny toerana zany Andriamatoa Solombambaoka ny vaovao hatramin'ny efa nitanterana teto ihany mahakasika indrindra ny fiainana firenena amin'ny akapobeany amin'izay ny resantsika satria misy zavatra nampiazakazaka zany tao anatiny no hoe ataontsika hoe 2.70 ora mahery kely zany fefa nioatra moa zany le izy nanomboka tamin'ny sabotsy teo de nitoy le izy de tratratsika hatramin'ny omaly raha ny vaovao voaraintsika ohatra ny namana ny Nidoniano sy Belleville efa nahazo fahafahana vonjimaika ary efa teo ampimakomanana ny ahafahany mivoaka ny toerana zay ny azonana sy hitsabony tena miaraka ihany koa ny fandaminana an'izany teo anivon'ny fitsarana kanefa tsy afaka nanatanteraka tampoka izany LP izany noho ny baiko samihafa ary misy karazana antota taratasy sy fanenjehana vaovao indray zay miantra amin'ny Nidonia am'izao fotoana zao zany hoe na de eo aza lay fiazonana azy ary lay famoahana didem-bolana zay mbola mitombo ny ady amin'ny Solombambaoka amin'ny mpisolo vava dia trangan'izay zava-misy izany ndray ny Nidonia am'izao fotoana zao tsy resahantsika tsony raha mahery lanto manandafo satria ny resaka famatsim-bala no napoka mahery lanto manandafo tao anatin'ny compte FB ny député Membre Bendrina nambarany tamin'izany fa misy vahiny misy olo-mpanjakana misy mpitandro filaminana nambarany fa mitsokombakomba ao anatin'io dia nisy cybercriminalité moa zany nampiantso azy nisy fanadihadiana nisy raharaha hafa nanenjehana azy teo aloha dia notazoma mamponja vonjimaika izy raha ny vaovao zay efa fantatsika moa zany am'izao fotoana izao akoatran'izay dia tsy mbola fantatra ny toy an'le fanadihadiana mahakasika an'le hoe misy marina ve sa tsisy marina famatsiana bala sy fifarotana bala makany am'ireo dahalo zay mitifitra fokon'olona zany raha ratsy fandripahalemana avokoa zany rehetrarehetra izany fa toy tamin'ny resaka Stanley
ihany ko fampidirana ponja ny endrika amin'ny akapobeny misy ny tsy filaminana ara-politika député membre Bendrina ka mba tsara ihany mety ondrana fanazavana zany fa am'izao tsika am'teny zao aloha vaovao lehibe zay resahana amitsika dia manao fidokonana fao be zany ny pirakidrarana ny greffe manerina Madagasikara ary efa mipetraka etsy anolohan'ny ny lapan'ny fitsarana anosy ny banderole zay avoaka ny reo pirakidrara hitantsika am'sary zao syndicat de greffier de Madagascar en grève fahamatorana fahasahina fahitsina ny greffe ny tena miara-miasa akaiky indrindra ampitsara eny anivon'ny fitsarana rehetra ary eny amin'ny zay ratsana zay misy reo ambaratonga fitsarana manao ny antorataratasy mandrakitra izany ary mamoaka izany ihany koa didy satria tsy maintsy misy kasesy ny an'ny greffe amin'ny antotataratasy mpanjakana zay manodidina ny raharaha mpitsarana député membre Bendrina. Tsy ahoana ry laza koa zay grève vaovao mitranga eto amin'ny firenena indray zany io kanefa amin'ny lafiny anankiray efa toy ny zavatra nisy maromaro ny trangan-javatra tatoato zay nanehoany reo syndicat sy vondrona sy fikambanana isan-karazany ny heviny tamin'ny alalan'ny grevy sy ny fanambarana isan-karazany vo tamin'ray ny fanomanana tapabolana lasay nisy an'ilay fanomanana an'ilay jugement supplétif no nilaza ny heviny nanambarany tsy fandraisany anjara amin'io fanatanterahana ny jugement supplétif io ireo syndicat n'ireo sampandrara rehetra voakasika ary voaingana voamaly miomaly raha tsy diso sika ny fiarahamonim-pirenena amin'ny akapobeny de manaraka mba tsy tena koe miandany am'izay fanapahan-kevitra no raisin'ny syndicat tsy handray anjara ao anatin'izay opération fanaovana jugement supplétif fao be eto amin'ny firenena izay ny antony de zao efa nresantsika teto tamin'ny farany satria ireny olona ireny ny technicianna manao an'io zavatra io ireny olona ireny no matianina amin'ny fanaovana n'ireny opération ireny ary ireny olona ireny no mahita ny tsy mety sy ny mety amin'ny fanatanterahana n'ireny asa ireny fanira zava-manantany de rehefa ireny olona ireny no milaza hoe misy zavatra tsy mety ao de efa fanairana faran'izay avolenta zay no azotsika andraisana azy tsy resaka politika akory sanatria fa tena resaka teknika sy resaka fitsinjovana ny sy ny olana amin'ireny sampandrara sy sehatrasa zay voakasika ireny de miverina ihany tsika faniry ny amin'ny resaka sy ny fomba fiteny tatoato mbola misy ve ny samy teny am'izao fotoana zao fa tsisy krizy eto Madagasikara karazana krizy hafa indray nge io ny raha-raha-pitsarana no efa manomboka miitsoka paralysé raha-raha-pitsarana ministère fitsarana zany ange anisan'ny ministère de souveraineté zay falazantsika azy raha eto amin'ny ary mitadiny indépendance any koa nefa faleovatena ny amin'ny asany zany hoe manana ny anjara toerany tena avolenta sy lehibe eo amin'ny firenena ny raha-raha-pitsarana ary rehefa ao amin'io raha-raha-pitsarana io no misy miitsoka efa miitsoka angeny hoe tsy mety manao ny raha-raha-mpanaovina azy ny syndicat zay mpitsara sy ireo greffier reo efa fampikatsona raha nge zao hoe fitokonana ataon'ny syndicat zao ary tsy hoe syndicat hoe fitokonana ataon'ny mpiasa io fa fitokonana ataon'ny syndicat samy hafa zany satria matoa efa any amina syndicat no miaingany resaka de efa zavatra ataoko hoe manana fahamatorana kokoa eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ary mahalala ny zony sy ny mety sy ny tokony atao sy ny tsy tokony atao izany syndicat zany vao mandray fanapahan-kevitra de hoy isika hoe rehefa ny raha-raha-mpanjakana raha no gejaina raha-raha-pitsarana no miitsoka de ho hitantsika eto fa vakansa judiciaire tapabolana range fa manahirana ny miaina azy isaky ny farany taona sy ny taobavao décembre minitra janoary efa manahirana ny miaina azy isaky ny farany taona io maika fa grève zay tsy fantatra hoe mety ho tonga am'reo ve matoa misy ny fitokonana matoa misy ny grève de misy ny fitakina
ary raha ny lojika arahana de tsy mijanona ny grevy raha tsy azo ny fitakina raha tsy misy marimaritra azo iraisana marina fa misy mifepetra mifeny fanaovana grevy ihany koa fa ny tahotritsika de ikatso fe zany lay raha-raha-pitsarana raha raha-pitsarana efa araky ny voalazany faniry teo efa manahirana satria hatram'izao na zany resaka fahaleovan-tena ny fitsarana zany aza de tsy mbola mipetraka vo nresaka raha resaka ninidonitsika teo trafic d'influence daholo ingeno ambadika zany rehetrarehetra zany raha mifandiniana aingana fotsiny a satria nahoana tsy avela hoe zany andeha araky ny tokony ho izy fotsiny ile fanapahakevitry ny fitsarana lay didim-pitsarana ary ny karazana fitsarana rehetra misy ambaratonga isan-karazany misy karazany fitsarana rehetra eto misy sokajany de ahitana an'io daholo manomboka any amin'ny ady madio ka hatrany amin'ireny eloka be fitsarana ady eloka be vava ireny ary rehefa ny fitsarana no tsy voafe de tsy hisy tsony ny rariny sy nitsiny tsy hisy tsony tsy ho hita tsony ny marina vao maika ame fisaka kokoa no ny voalazany fiteny malagasy fa miandry zany sika hoe anahoana ny réaction ny fitondram-panjakana am'izao fitombony ny fisesiseseny ny fanambarana sy ny fitokonana etsero zao mbola misy iteny ve ho hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa karazana krizy be deabe no ambadika io fitokonana io ny vaovao zay andrasantsika moa zany de hoe inona ndray no mety endriko ny famonoana vaovao ataony fitondram-panjakana manoloana zao tsaroantsika manko député Mambrabendrina rehefa nitabataba ny teo anivon'ny Instat de hafa ny fomba fanehoan-kevitra ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ny am'ireo hoe tsy de tena namme asiny an'ireo zay mpiasa nitondra ny fitokonana de ohatran'izay ihany ko reo syndicat zay teo anivon'ny mpiasa ministera ny fampianarana ambony zay ny tonga hatrany amin'ny fitoriana ny mpitarika an'izy ireo mihitsy aza zany voaingana kely daholo zany tranga zany ary voatsela ihany ko teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray ny resahantsika zany hoe nisy nakasika kely ihany a Madagasikara lizy teo amin'ny asekina ary voatsela akory indray no nisy nanaitra ny zava-misy tao amin'ny APMF député Mambrabendrina zany hoe ny autorité amina porteur maritime fluvial zany eto Madagasikara sehatra rehetrarehetra ary tamin'ny herinandro iny nanandrana nidana teny amin'ny misy ny birao an'ny travaux publics ndray koa reo mpiasa na entreprise zay nanao asa tamina fond routier zany na ny fer teo aloha niza zany kaikaiky avokoa na ny mpianatra malagasy any ampitan-dranomasina aza de memenina amin'ny tsy fahazon'izy ireo vatsim-pianarana ny conseil de ministre moa nandray fanapahakevitra maliny amin'ny hoe averina eto Madagasikara reo mpianatra zay navita ny fianarana zany fa indraimbava député Mambrabendrina satria fantatry moa ny amin'ny adidy amanandraikitra zay mbola hiazaka zahanao eo amin'ny sehatra nasionaly amin'ny andraikitra mahasolombavamboaka ihany koa sy amin'ny andraikitra lehibe zay iantsoroanao amin'ny fampandrosoana ny raharahana antoko mbola andehanao rehefa aveo mamonjy fivoriana fa tsara ihany ama député Mambrabendrina azakazaka raha teo koa efa andraisan'ny député Fetralala Amizafombololo Lomaly ity resaka mahakasika sy mikasika ny fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy ity ny menomenonana 100 ny amin'ny tsy fahampiany fitaovana ny tsy fisiany fiofanana ny karama tsy araky ny tokony izy azon'ireo agent recenseur ny azo lazainy ihany ko ny tsy fahampiany izy ireo miparitaka eny am'ireny zanam-pokotany sy fokotany anaovana fanadiadiny reny ary ny fimenomenona nyreo fiarahamonim-pirenena ny antoko politika sy ny vonona politika samihafa ny amin'ny hoe tena mbola tsy mahafa-po misy ny tondrana n'le raharaha fa karazana tefo maika fotsiny izy miaraka am'ilay hoe mirazotra n'le jugement supplétif fa zay forcen'ny fanjakana mandeha am'izao fotoana izao so de tokony misy ambara ihany manamafy zay fanambarany député Fetraomaly zay député Mambrabendrina ny zava-misy am'izao fotoana de mbola mafisana ny amin'ny hoe tsy afo tsy tokony ezakazaka amin'ny fifidianana am'izao endriny zao sika ny fifidianana lalana ray tsy maintsy andalovana ary ny tety andro tsy maintsy hajaina fa ny fomba atongavana any no tsy maintsy apetraka ny fepetra rehetra ny ary fanina rehetra
mba hananatsika voka-pifidianana tsy miteraka olana rehefa avy eo. Inona moa le hoe tsy miteraka olana? Tena mangarara madio ny fanatanterahana azy, ny ombonana ny fanatanterahana azy ary ekeny rehetra. Zay no nahatonga antsika ny antso efa fotoana vitsivitsy zao ny amin'ny hoe nitraikefa ny ainatsika tamin'ity mandaty no entina hitsinjovana ho avy milamina kokoa sy fitoniana sy stabilité ho an'izay hitondra ny firenena aorian'ny fifidianana ho avy zao. Ny mahagaga fotsiny fanira zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny fitondram-panjakana zany dia miezaka misafosafo fotsiny an'ireo olana izay fantatra fa lehibe de lehibe fa tsy tena mitondra vahaolana fototra ahatongavana amin'izay tanjony ifangaraharaana sy mifadioan'ny fifidianana izay. Fa ohatrany manao fihetsiketsehana ivelany a sy manao ataoko hoe sarymihetsika ny amin'ny hoe nikonokonona tokoa manao zay apety azy samy malala ngetsika fa raha ny sitrapon'ny mpitondra fanjakana amin'izao tsy nandika lalàna indray nanitsaka lalàna indray ilay satria raha ny sitrapon'ny mpitondra fanjakana amin'izao tsy miroso amin'io fanavaozana hatrany fotony lisy mpifidianana io ange samy matadidy an'izany tsika faniry satria ny ezahana ny alàna no fironona daholo zao antony rehetra zao hoe tsy ampy ny tetiboly tsy ampy ny lafin'ny teknika fa manam-pirofo anefa ireny ary vao maika manamafy zahatra tenentsika hoe anisan'ny fosotra sy fototra ny tsy fetezana amin'ny fikarakarana fifidianana ny tsy fahampin'ny fahaleovatena ny vaomihera izay misahana ny fifidianana io. De mipoitra tsy kelikely ny olana zao averiko fa mafy tamin'ny fitondram-panjakana io ny nanaiky irosona amin'ny fanajana ny lalàna izay manery ny fanavaozana hatrany fotony ny lisitry mpifidy ary rehefa hitany fa tsy maintsy nandeha tamin'izay fanajana ny lalàna sy izay lalan'izay de mitady ny fomba rehetrarehetra sy ny fepetra rehetra mety amin'ny fitondram-panjakana io anisan'izany inge io fanaovana amboletra ny jugement supplétif io averitsika fa ilaina ny jugement supplétif fa naninona zany tsy natao hatramin'izay. Ilaina ny fanomezana ny zo ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra fa tsy azo atao amboletra tsy azo atao amin'ny fotoana fohy ohatran'io fa misy fepetra firenena ray amanontolo ny resaka izahay fo ny tantana commune taloha anao jugement supplétif ao amina fokotany anankiray amin'ny commune tantaninay commune anankiray azy misy fepetra maro de maro mipetraka ary tsy maintsy arahana ary mila volana maromaro zany bo vita sa hiteny indray tsika hoe zay le fahatarana teo amin'ny fanaovana raharam-panjakana fa misy fepetra tsy maintsy adzay fa lasa saritsariny sy fanakomana sy ataoko hoe régularisation fotsiny sisa no kasaina atao ao anatin'le izy de io no mampisy an'le fampiahiahina eto amin'ity fireneny ity satria so de vao mainka nampitrotraka ny olana efa natrehana hatramin'izay io satria manokatra varavarana anankiray makany amin'ny fanamorana famoronana anarana na fampiasana anarana hafa na fahadisoana hafa eo ao anatin'ilay lisitra zay tsy maintsy anaovanareo fonte total io resaka jugement supplétif io. Ny any amin'ny district Anambohidratrimo misy azo resan'ny député membre venina ve ny amin'ny satria misy menimenina zao hoe any amin'ny sasany mbola tsisy an'izany tablety zany any amin'ny commune sasany mbola tsisy fanombohana akory ny amin'izany fanisambahoaka zany kanefa rehefa mian'le communication fanjakana mipopoka be le izy misy sasany ndray ny amin'ny hoe mbola tsy mazoto hiditra ao anatin'le asa satria tsy mazava ny karama ho an'ireo agent recenseur zany tsy fantako ny any amin'ny district Anambohidratrimo misy azo ny député mamikely resana ihany ve ny any anivony reny voaka maro samihafa ny fokotany reny atreto aloha ny zava-misy ny anivon'ny fokotany de ataoko hoe santiona ny angambany no azo ilazana azy ny aingy avy tamin'ireny lanonana fanokafana tamin'ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy sy ny didimpanjakana isan-karazany mampanomboka an'le izy fa ny tena hoe le tena opération ngeza mbola tsy tena misy ny tompona ndraikitra ny anivon'ny distrika de efa mampiomana ary efa mino zahay efa mirosotro kelikely
manaraka an'izay toromarika avy amin'ny fanjakana satria raha-panjakana no manao an'io fa ilay tena za manoko aloha mbola tsy oampelantanako ny calendrier fa rehefa oampelantanako ny calendrier district iray mantolo ny resaka fa tsy tanàna anankiray na hoe fokotany anankiray na commune anankiray de am'izay fotoan'izay de ho hitantsika eo ny fomba anarahana azy akaiky satria isika moa zany milaza ny hevitsika ao anatin'le izy fa rehefa hoe tsy maintsy mikiry ny fitondram-panjakana anao an'io de ikiry ko sika anaraka an'io akaiky arak'izay farany azo atao ahafahana mijery hoe atraiza ny mety atraizany tsy mety ao anatin'io zavatra eo d'accord ary ny fotoana moa vonjonjena ihany satria ny adidy manandraikitra marobe akasitra atsika tamin'izay faneho-kevitra zay mety hoe somary fofo ny faneho-kevitra tamin'ity androany ity noho zay hoe adidy manandraikitra zay mbola miandro ny solombavam-baoaka mahamirabe indrindra zay kanefa ihany ko dia tsy mahafoya ny mpanaraka ny miara-manonja MBS radio Mada ny tenany zay hoe atao foana ny fizarambavona de foy zany fotoana sy ny tafatafa député mamirabe indrindra de manome an'izay hoe lalana ho anao zay amonjy ireo didy manandraikitra samihafa mampijery sy ny mpiaino antsika tamin'ity androany ity eny ary manao velomantsika rehetra vetivety indray fa miaona tsy ho elo ihany tsika amin'ny fifampizarana ny vaovao de miratro so makahery atsika zay manao ny fandarana sika mieno fandarana misy atsika tsirairay avy ihany veloma tompoko makasitraka avy atrantsika ny député mamirabe indrindra mbola toizantsika amin'ny fandarana satria ny vaovao de marobe ary lehibe de lehibe ny vaovao zay aoresahiko amintsika rehefa aveo satria de isan'andro zany dia efa zary hoy isika mitranga foana lay endriky ny scandale hanimbare any firenena mandroso any Frantsa dia ny scandale ny Dupond-Moretti i Dupond-Moretti io de ministre ny fitsarana mitazona ny fitomboka sempanjakana any Frantsa hanimba scandale re taorina ny problème ny François Fillon zany zay premier ministre teo aloha ary nikasa irotsaka ao filoham-pirenena kanefa de nanana olana zany i François Fillon dia tsy afaka nirotsaka tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena zay noho ny fifangaroany ny asany sy ny vadiny sy ny fianakaviany zany fa taorinan'izay de ty scandale ny Dupond-Moretti zay ministre ny fitsarana frantsay ity zay nanao conflit d'intérêt tamin'ny asany zay nahavoatendry azy ho ministre Macron izy moa efa ministre teo aloha de rehefa reconduit Macron zany tsy hoe reconduit zany fa réélu zany rehefa lany fantroany hiatrika indray fitantanana ny républicaine Frantsa dia naveriny i Dupond-Moretti de rehefa naveriny zany de napotra amin'ny Dupond-Moretti daholo ny alahelo ny fon'izy mpisolo vava de ny fanenjehany ny famerenany ny ady hevitra tamina magistrat anankitelo teo anivon'ny PNF ny famerenany ny ady hevitra tany Monaco tany tamina mpisolo vava zany daholo ny zavatra nitranga de hoy izy ny tany conflit d'intérêt ty satria mampifangaro ny raha-panjakana amina raha manokana zany zay etro misy endrika ny amin'ny hoe tonga amina toerana izy ankehitriny de mba mamerina nyzay zavatra mety nanahirana azy fony zay nitadiavany servisy tamina olona zay nilany izany tamin'ny fotoanandro zany de tsy mety amin'ny fanjakana frantsay zany tsy mety amin'ny endriky ny lalàna ny Frantsa zany ary tsy mety ihany koa amin'ny fanarahana sy fampiaran-dalàna izany fihetsika nataony Dupond-Moretti zany de andrasana zany am'izao fotoana zao efa hatramin'ny herinandro le hoe ametra-pialana izy sa tsy ametra-pialana tezitra amin'ny flou Macron nefa eo anatrehan'izay fahatezerana ataon'ny flou Macron zay ihany koa dia tsy afa manoatra ihany koa ny flou Macron zany satria anisan'ny olona tena nitokisany ity Moretti ity de misavoritaka ny ao Frantsa am'izao fotoana zao nefa takin'ny adevitra ny amin'ny hoe honnêteté de tokony ametra-pialana izy ray ny zavatra itoetran'izay de mampisavoritaka any Macron zany trangan-javatra zany fa eo anatrehan'izany ihany koa de mampimenimena ny eo anatrehan'ny zareo solombavam-bahoaka zay maro anisa any Frantsa ankehitriny miantony zany resahantsika zany maro anisa any Frantsa dia reo zay mametraka zany ny amin'ny adevitra any mivondrony Europeanina ny amin'ny fametrahana ihany koa ny olana amin'ny position frantsay zany eo amin'ny adiny Ukraine sy Rosia
de mitabataba ry mitabataba ry iza moa ty izy ty le Marine Le Pen hoe tsy mety tsara dalàna ny zavatra ataonareo sy ny sisa de mifangaro an'ty adevitra ity de raha-panjakana sy raha-pirenena tanteraka zany resaka zany de ny eto Madagasikara bobakisation be mihitsy ny problema ateraky ny scandale fa mbola io ihany le fanjakana amin'ny teny hira foana mbola io ihany le fanjakana miseho mafy be ao anatrehan'ny zava-misy rehetrarehetra eto amin'ny firenena miseho azo matanjaka dia tsy refesin'ny lalàna miseho azy matanjaka de mihevitra fa ambony lalàna miseho azy matanjaka de miseho azy manapatra am'izay hoe anay zao ny fahefana rehetrarehetra ka tsy miteny eo anatrehanay ny lalàna tsy miteny eo anatrehanay ze mety rehetrarehetra mifandraika am'izany na androm-panjakana io na heverina fa niendriky ny voninahitra sy ny sotoavina sy ny asina satria izy mieritreritra fa ny fahefana de afaka mandrefo ny zavatra rehetrarehetra ary afaka hanindrina ny zavatra rehetrarehetra zay zany le lecture mpanjakana hita am'izao fotoana zao de am'izao fotoana zao zany ho resahantsika zay fa avelantsika aloha rina andray any dadatoa Alfred ngarainy anisan'ny mpanaraka ny zava-misy any ambanivoly rehetrarehetra any de mba hitonandretsaka zay le izy hoe misokatra ho an'ny rehetra mifandarana ahafahan'ny olona mba mizarany hevina mba horeniny rehetrarehetra any ambadika any ny amin'ny hoe inona ny zava-misy any misehatra rehetrarehetra any marobe ianareo no miresaka aminay fa mila fasahina ihany koa miakatra amin'ny miara-manonja de ho an'izay sasy vonina miakatra izy zay moa zany efa natokana ho an'izany ary tsy mitsatsaka tsy karazan'olona kanosa koa ny aty hijoronay ny hevitra ary hijoronay ny fandarana ary hijoronay ihany koa ny conviction sy ny détermination zay efa ato anatintsika zany zay de meko andrina mifandraisana zay fa anomana ny zavatra ho resahantsika amintsika rehefa aveo satria misy vaovao avana ho resahako amintsika rehefa aveo eny ary misaotra ny fanirina zafy manantany tondra zay famelabelarana zay sy fanamariana ka izy ty moa raha-pirenena aferimberina foana hoe atsika menakavy zany antsona hoe Madagasikara izany ka raha misy ny tsy mety tsy maintsy atao ny fanarenana rehefa misy ny diso tsy maintsy ahitsy satria ny tena tsy mety indrindra tompoko teny hoe efa zavatra efa tsy mety ve de mbola hidirana ihany efa zavatra efa mambotry vahoaka ve de mbola amodina tsy fantatra ihany fa dia hoe fisehosehoana etserino hoe andeha atao tsy zay zany tsena raha hoe tena te hitsinjo ianao zany hoe taranaka nirina tsy maintsy manitsy ny zavatra tsy mety ka de alao mihitsy midinika zay le izy zay dia eto akaiketo ary Andriamatoa Rafredy izy moa zany dia avy any Ambohitra Atrimo Anala any distriktan'ny Manjakandriana de akoatran'izay ihany koa manana fikambanana ihany koa izy eo amin'ny tontolon'ny tantsaha ary zany fikambanana zany de fikambanana misandrahaka mandray andraikitra fa tsy hoe fikambanana fotsiny de hoe iandro fotsiny fa zay le hoe fandraisana andraikitra izay ny tena zava-dehibe miarabanao ary tompoko miarabanao meserina de miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny radio MBS sy ny miara-manonja miraba ihany koa hoan'ireo namana rehetra anatin'ny distrika Manjakandriana ary kopakopa tanana ho an'ireo comtim na rehetra ao anatin'ny distrika Manjakandriana moa fa ny distim zany amma foloan'ny fikambanana Tatsaha Valitanana io aloha de azavaina eto azavaokely zay io fikambanana Valitanana io rehefa nisy nanongana ny Flora Valimanana nanana ny zavatra nataony izy tany ambany vohitra tany zay fikambanana kely novatsin'ny PSDR vola nafahana nanao fiompiana-trondro ny fiompiana-gana tena be da be izy ireo nanao navokatra reo aloha tam'ireo reo hoaninareo zany aloha no natsiary fa hoe ny Flora Valimanana tena nampandroso na Tatsaha de zay natonga ny hoe fikambanana io ary nanaovana hoe valitanana amaly soa ny Flora Valimanana raha naongana izy de amerina azy eo fitondrana zay ndikany hoe de zay mihitsy ny tena foto-kevitra ijeronana ny lisy satria tena nampandroso ny Tatsaha ny Flora Valimanana de io fikambanana io zany
rehefa vita ny fifidianana député tsy manao politika izy aloha fa io fifidianana io rehefa vita ny fifidianana député zay hita fa tsy nandeha mizizina filoham-pirenena na député de nitety faritra maromaro mba ijery le zava-misy tany sy ampivoatra ny olona hoe anara-maso akaiky tsy mety ho tambazam-bola tsony na mety ho fitapitahana tsony amin'ny fifidianana manaraka na anaraka maso akaiky lisy mpifidianana ny doblasy ny karazany reny zay zany ny antony idinana tany tonga moa ny aretina de saika tratran'ny tany ary de saika de tsy afaka nandeha tany tsony no le vola hoetany manana kosa irana taizavy aloha le nalehanao ny ala tito zany de nandeha tao amin'ny faritra Betsiboka de avy amin'ny faritra Betsiboka zany hoe mandeha tomobile amin'io fa entiko le bicyclette de rehefa andeha ny ambanivohitra de midina kely de nita zao ny mpamboly paraky tao Maivatanàna amin'ny atao hoe Bevilany de niresaka ndray tamin'ny mpamboly tongolo tao Mampikony satria mampamboly misy mpamboly paraky keo tao de niresaka tamin'ireny hoe inona ny olona de toy ihany ny de nakany Diana de nahazo ny faritra Diana de nakany amin'ny Sava nijery tamin'ny fotoana jirofo tamin'io de nidina tampoko le vidina jirofo zay ny antony hoe le fifanarahan'ny filoham-pirenena sy ny mpandrara zany tsitosa de natonga ny mpandrara ampidina le jirofo le vanille vetivety de fotoana koa moa zany taorina iny niakatra ny jirofo tany amin'ny alan'ny jirofo de tany any de nanao ny digo jeriny zava-misy sy ny nijery zany le lalan'ny jirofo zany resahana hoe hitako zany mananara ay district any Marotsitra ambinany telo any am'zany fokotany Santa lavitra zany fokotany iza Santany anarany le fokotany zany Santa zany lalana mandeha am'zany rano fa tsy na bisikileta raha sy tongany de lanjaina ny bisikileta lapetraka ty ambinany telo de mandeha tongotra de nandeha tongotra de niverina ale mandeha lakana raha ay fampitediavana satria le rano misy ririm-bato be sady mandeha tongotra mandeha lakana ny mandeha bisikileta de raha de farany de ny faritra Atsinanana Tobrikaville koa nahitan'ireo mpivarotra voankazo be da be sy vokatra be da be reo de miteny zany hoe ny efa niteneniko diny melo zany na miverimberiko zay fa rehefa mpitondra tsy manana traikefa tsy manana fifandraisana no ho apetraka eo de ho sahirantsika tatsa ary vetivitesiko zany hoe ny vokatritsika ho amidy mora fa ny zavatra iainy atsika davanandro hiakatra de hita moa zany zao hoe tsy hoe mpaminany akory fa fatapatatra efa namitaka an'io tamin'ny tetezamity efa niteny izy io hoe ato 500 ny kilon'ny vary de efa narary zay hoe ahoana no 500 raha ohatra ka no hoe 500 ianao de tokony mba hoe atao aloha le fitaovana betsaka vatsiana fitaovana le mpamboly de vatsiana vokatra de vatsiana zezika de am'izay raha midina raha le vidin'le vokatra le masom-boly raha midina raha le vokatra mbola maitsy maty atoko izy fa tonga 500 be zao efa tam'izay zay de efa nieritra hoe amono ty tombo ty efa nampitandra zay hoe amono de zay zany natonga anay hidinany de am'izao fotoana zao zany zay mahatsapa hoe tokony etsenay daôly ndray reo namana zenakany anara-maso akaiky ny lisy mpifidianana satria efa miobako mandry zany zareo na de tsy neketsika zay le fomba anaovana azy efa niteneniko tetony konako nga ianao rery havitany zany maro hoe ianao nandehandeha tariva ianao rery tsy havitany zay de fanetany zay fa manaona le namana maro samy hafa le antenne zany misy fitavanana moa zany le antennany zany zao efa azoazo telefôna dolo de resahana fotsiny hoe satria ny tena tsy mbola nafika ambany na mbola mambara ry izy na mbola nivonany anao izy tsy afaka tantsony de reny fotsiny zany tenenina hoe zao ny zavatra miaingy arao tsara le lisy mpifidianana zay miaingy eo satria na tsy tiatsika na tiatsika tsy maintsy miakatra fifidianana tsika de arao dolidoly zay zavatra atao any mba tsy isindry zay satria efa tany saiko tetony ny fomba nangalaram-bato efa tany saiko hoe fraude isan-karazany natao de mbolo zay ndray ve ny avoatsika gamba norme tsika raha ohatra ka ataon'ny olona hoe adala raha ohatra ka mbola efa navoiny navo ary ty ny mbo afatro kely any reo rehetrarehetra zay mieritreritra fa ilatsaka ho candidat rehetrarehetra hoy tsy miteninareo ankehitriny tsy raharainareo le zavatra nefa zao ninonina be ninonina heritsika de tsy havita mihitsika raha tsy miezaka am'izao fandripandrika sy fitapitsaka ataon'ny tondram-panjakany zao misy fitenenana ny amintsika hoe
lehibe tsy mihoatra ny vato fa rehefa tsy miteny anaovan'ny sasany maloto izy anaovany azy dika zany a tokony tenitsika hitsangantsika indrindra ho anatrehan'zao zavatra manahiran'zao zay zona mikasika ny anina fa iresaka indray am'le hoe tokony isy zany le dinika matony zay mitaky hoe dinike taky an'io zay hoe ndretrarehetra mitaky an'io dinika io ny efefakaimba zany eny tsy adaly efa mahita zavatra be dabe tsy mety izy ny vondrony européana zany tsy lefaka efa mahita zavatra be dabe tsy mety izy ahoana ny tsy mety nareo anao lizy ny flora zonary mampianina efa teo matoa izy mitaky an'le dinika misy tsy mety eo misy mila hitsy eo ka izay a raha mitaky ny dinika io tsy inareo manko lazainareo fa hoe tsisy ny crise aveo koa teneninareo fa hoe seza no tediavina amin'io tsotra be ny anay hoe misy anao dinika eo de mitady seza ny sezanareo fialy eo nareo amin'ny fifidianana ny analanareo eo ka inona ny mbola eritreretanareo hoe olona mitaky dinika ho seza mitady seza ary faharoa matoa anareo madikadika be dabe an'io lalam-panorenan'io ianareo ny mandika an'io na ny flora zonary mampianary ny terenareo satria nisy lalam-panorenana sy tanteraka tao de ny terenareo izy anaraka an'le lalam-panorenana matoa zany a zay tonga eo tsy manaraka tanteraka an'le lalam-panorenana de misy zavatra tokony amboarinao resaka fifidianana raha ohatra ka mandinika ianao hoe lalam-pifidianana matoa ny tsy tomomba ny fifidianana matoa misy zany dobla matoa misy zany fa ny mahavarina atsika de zay ny tsy atezany ty fotolam-panjakana ty zavatra manahirana aminy nilaza zao tao amin'ny tramboky pirenena le nilaza hoe misy fanontana karapanondro be dabe le niteny regny niala nilaza tao amin'ny seny le hoe nilaza marina le nialandray le niteny marina regny miala le hoe doublan le doublan fa le tsy marina zany tananareo eo fa le miteny marina roana zay ny tsy atezany hoe efa toky zay de efa tsy mahatoky any fifidianana io tsy mahatoky ny zavatra eo zay ahoana ny fomba atokisanay moa mandeha zao nareo mandao an'le lisy mpifidianana any ambany vohitra tsisy any atsany olona tsy ho takatra anareo an-trano ahoana zay de hoe le karapanondro ny veno raisinao nefa izy hoe ohatra zao sanana zao lasa ty taminarivo a mety andalo le tsy avelo ny karapanondro andraso aloha amfiry tsara moa ny any ambavoatra amin'ny miala ao an-trano rehefa hoe andeha ho any an-tsady de amfiry mody aiza misakafo de zay nijerevantsika azy raha ohatra zany zao miasa amin'ny fito zay fa ny ampiasana amin'ny fito maraina amin'ny fito maraina na amin'ny fito sasa farafatarany tsy hitondra karapanondro eny zay aloha tsy hitondra karapanondro any eny ampiasana zay fa ao an-trano ary zay raha ary anaterana sakafo eny keo raha zay de any amin'ny telo zay a voamody de ny tompon-draharaha zany mety ariva mihitsy vao miala any fa le olona miaraka amin'le olona karamaina tsy maintsy zay ohatroatra zany daholo ny any ambanivohitra ohatroatra zany daholo eny ambany vohitra nefa le fotoana tongoavan'le paka ao tsy fantatra zay zany zao de efa hita hoe ahoana fomba fandaminana an'izay ke fa nyteneniko teto hoe président pokotany eny eo a tsy avany défaut efa nyteneniko teto satria rehefa tonga manitsy ny président pokotany a rehefa tonga fifidianana naramaty azy ambola ao dika zany a tsy avany mpisefo tany aminareo zao nisy an'izany nisy an'izany hoe ny maty mbola soratan'zalao mbola voasoratra ao efa watany afiry taona mbola tao anatin'ny lisy mpifidianana zany hoe dika zany a tsy ny président pokotany mihitsy ny mandiso alizy fa any amin'ny senisany sy ny ambaratongany any fa ireo fa mezaka manitsy nefa mbola ty président pokotany solosoloany ty ary raha miteny ianao hoe neny aminay aloha zao a de mbola anakiray eo aminay mihitsy ny solotra fa eny efa misy le izy tsy voaterany aminareo ohatra eto taninareo zao misy fa ny any aminay aloha zay ka tsy hitako zao resahana amin'iny satria ny any aminay tsy fantatry zay antony tatya sarosarotra ny resaka zao inona ny antony fa ny any aminay aloha zany ohatra hoe tsy teo le misy dina leny fa raha tonga zany de ahoana zay tsy fantatry hoe ahoana hitantsika ao nytoy ihany eny ary mano ihany Andriamato Rafael de efa miresaka fifidianana ihany sika hoe ranisy ny tsy nety teo aloha tsy maintsy ahitsy efa mipetraka ny tsy fampitokisana nefa fifidianana ho atao dikan'izay mila mifampidinika aloha mila mifampiresaka manahoana zay le foto-kevitra hoe mila mifampidinika mifampiresaka zay a efa azon'ny tantsany ambanivohitra any aminareo aiza moa izy teo any anao Sibianala Ambohitra Trimonala hoe le foto-kevitra hoe tena mahazava-dehibe anaovana an'le dinika fa tsy hoe filambaniny akory
na hoe fitadiava-tseza akory fa tena hoe fijerena ny mahasoa ny firenena ahoana ozy ny tatsaha manoloanan'io tsy ny hevitrao zany no anontaniako a fa le tatsaha mihitsy ny hevitra ny tatsaha zany de tsotra be matoa tafiditra anatin'izao fahantrana lala zao indrindra tsy any amin'ny tatsaha misy tsy fandriam-pahaleman'izao a de misy zavatra tsy mety eo ka raha hiala amin'ny fahantrana atsika tsy maintsy mifampidinika aloha hoe ahoana satria ianareo zao ny eo ianareo mpitondreo zao ny eo a ianareo zany zao ny tokony hoe napiditra an'le fahantrana zay nefa tsy mba hoe tompony andraiky ianareo fa hoe inona ny natonga anareo tsy naomby de mba hoe tsy anaraka an'le dinareo zay zay mpitondra manaraka eo fa mba omby le fahantranony tatsaha zany tsy avy amin'ny tatsaha tsy hoe kamo ny tantsaha na hoe tsy te hanao ininona fa noho ny tsy fetezan'ny raharaha zany a de miatraika any am'le tantsaha ny fahantrana miatraika any am'le tantsaha ny fahantrana fomba fitondrana zany fomba fitondrana zany fitantana zany mitonga le dinika satria nokatra tsy fahaizana de raha ohatra zany a raha ohatra zany ka mbola ohatra zay koa ny ataon'ny eo de miarareo mbola teza eo de asa tsy fantatro zay farany de faharoa tsy maintsy hiditra fifidianana tsy maintsy hiditra fifidianana antsika faharoa be da be fa be da be zavatra nresahako teto momba nio tsy fanjaria tsy fatomanana amin'ny fifidianana io misy hitanareo taty zany hoe zany hoe bulletin fa vita marika zany iny tsy hita taty le précoché zany hoe fandrahonana ny olona raha ianareo raha lany eo ny filora valomanana io a modidôlinareo mpivarotra mandeha reo nitrangy zany nisy an'izany nga nisy an'izany tany amin'ny faritra Vohimaro Sambava Odiana nandritra ny faritra Analanjorofo iny tena sanyteny le olona hoe raha ohatra ka lany eo ny filovo anakoroa ny zavatra natao tany voalohany tenenina le mpivarotra hoe raha io ny lany eo amodidôlinareo faharoa mitenenina koa le mpivokatra hoe raha filora valomanana ny lany eo de ataony ohatra ny vidina ovy sy ny vidina legioma any aminy ny vidina jirofonareo sy ny vanilina nareo dikan'izany a tena sady nampitahorana mihitsy le olo akoatran'ireo laingalainga be sy atao zao hoe ohatra fotsiny zany tenenina zany ka ny tiako tenenina zany am'le tiana hevitra ny tatsaho tenenina zany a raha nao fifidianana de voalohany indrindra jerena aloha le olona hoe ahoana mba fitovitovina an'le kandida satria ny sasany manana tisesta aparitaka tsipitsipi fotsiny sasany tsisy na kely izy mba ferana zany hoe ohatrohatran'izao faharoa tokony anatin'ny lalam-pifidianana nasinan'izay faharoa ny kandida zay milaza hoe atao zao mamitaka vahoaka laza ho ataony lazay le dolo akitsangatsa manorana rehetrarehetra io vataitranao zany tamin'le resaka miami zao tenenao teo ohatra nanaitraly izy hoe nivadika indray le filaza azy a zay ve ny atao amin'ity tena zay ve ianao zao fa namitaka an'le vahoaka teo navadika eo zavatra hafa de mbola anao ohatr' zay koa ve le teo mba fantatrareo tatsava zao zany hoe aiza miami zany fahafantarana zany any Amerika aloha zay mia ka matoa zany hoe mitaky averiko tsara fa ny filora jonary mampiananao efa teo nitereny izy anao ny lalam-panorenana zany hoe matoa izy am'izao fotoan'izao mitaky an'le fanovanan'le lalam-panorenana io tsy izy nanao ny reto lazy fahefany reto e ka efa fantatrareo zao nareo zao firy dikainareo ny lalam-panorenana ohatra hoe tsy ataonareo zao le hoe mpanohitra ao anatin'ny anteny miram-pirenena tsy nataonareo iny ny zavatra tsy ao anatin'ny lalam-panorenana zao ataonareo zany gouvernera zany iny tsisy eo e ahoana zay zavatra zay zany hoe mieritreritra zay hoe mila hitsy eo lalam-panorenana io a satria matoa izy ireo dikainareo de tsy mahomby mbo apetraka tsara koa le fepetra hoe ahoana ny anaovana filoham-pirenena rehefa tsy matateraka ny vavana taony sy fandikan'ny lalam-panorenana fa am'izao ne ohatra ny mandikadika de ahoana moa tsisy zavatra be da be kandala lazainareo eto sy ny fandikana lalàna be da be any ka le filoha mihitsy le fitaratra mihitsy ny mandika ny lalàna de rehefa izy ny manao a de manao dolodolo ny rehetrarehetra tsy magagy zany be da be miresaka fifidiana any resahana be zao milaza hoe misy mandeha zany efa laveriko teto
raha tyo avy tsika malagasy aza miditra am'izany satria ion'io ane raha olona tsy vonona akory ny apetraka ao ifakofako ndray izy apetraka eo de lefa lolo aby reny ndray atao nisy treo de ovana mandeha kely de ovana de mandeha kely de ovana satria olona tsy mifakafantatra akory ny iara iasa amin'ny gouvernement ao de inona ny zavatra andeha tsisy zavatra mandeha eo de ilaina zany raha navitra n'ity firenena ity de ilaina aloha lefa manana zaikefa manana olona matotra fa tsy hoe androany ianao de raflo de fakofakona dolo ary manahirana eto am'le fanaovana politika eto am'ty firenetsika iteny marina le teny matsiaro ny zafilay eto ty firenena ty ho zafilay de manakarena manapaizany fa mantra olokindry dika za be da be ihany reo manapaizany reto ireo ao am'ireo fitorano io be da be ny olona ihany koe mbo manapaizany nefa zao ny zava-misy mantra ny malagasy tsy mandra ny tany tsisy zavatra raha mijery zao tsika hoe zany ACC zany hatramin'ny 2009 zany ACC zany tsy hitako zay zavatra hoe tsy mitombo azo raisina fa tsy mitombona zany ny zavatra izany tsy malala zany de mbola ohatraohatran'izay ihany ko ve ahoana moa ny atokisana an'ireo satria zay de mbola le nanamboatra nyty ihany nanamboatra azy raha fitsarana zany reo nyresahana fitsarana ny fitandro filaminana zay tena hainy vahoaka mihitsy reo ialoko alofan'ny malahelo ny fitsarana tandroko ary ny vozina ny mpitandro filaminana ny elo zao hoe mpitandro filaminana ndray ny namono olona impiry zay ary tsy efa firy zay manontany aho hoe firy zay ny migasy matinareo reo mbola zao hoe ary firy fahavalo hoe tena fahavalo ngamba raha diriko ny tena fahavalo matinareo mety mifalatsahana na mety ny olona tsotra ny vononareo raha mbetsaka no le hoe dalo sy ny karazany de raha jerentsika zany zao le zava-misy tsisy atokisana tsony na mpitondra na ny tsisy ministera zay ananana fitokisana tsony eto zany ilana diniky zany mba hiverenany hoe ahoana ny fomba hiverenany fifampitokisana eo mpitondra sy ny vahoaka entiny de miresaka fitsarantsika any aminay moa efa nyteneniko teto misy lapa fitsaranana ambotra biby ao misy lapa fitsarana natsangana ahoana moa nitokisa vahoaka ny fitsarana io andeha marina io tonga de kolera politika be lokon'ny mpitondra mipetraka am'le lokon'le fitsarana ahoana moa nitokisany io de ahoana zao ny olona nahita an'izay tonga de de fitsarana itanily ty hoan'ny TGV zany ty fitsarana ty fa tsy hita rary mahita an'le loko fotsiny olona de zay no tonga andohany izay ny tonga andohany hoe tsisy raha manjary tiako ho anareo mpitsara aza manaiky tegeny any mpanao politika sy ny kolera politika fa tena eny ary ya mandeha ny fotoanantsika Andriamatoa Rafredy mazava zay tena zava-dehibe zany aloha de ny hoe lay fahatongavan-tsaina ny any amin'ny tanja satria 900 mahery eto Madagasikara hoe tatsah daholo any zany tena misy mivato amin'ny fifidianana dia eo ihany koa moa zany ny amin'ny hoe amin'ny tanan-dehibe ihany koa moa maro olona mifidy ihany koa moa zany fa na tanan-dehibe na any ambanivohitra de hoe mila mahafantatra n'ilay toetra raha alohantsika hiresaka kely tiako Madagasikara ray aloha satria ianao dia tompona andraikitra amin'ny tiako Madagasikara ny misy anareo misy fihetsiketsehana hoe anao baolina comme team tonga de menanao sehatra zavao ary ny antony anaovana an'le hoe tournoi zany antonay comme team manao an'izy de voalohany aiza aloha io any Ambohidratribonala districtny Manjakandrino commune Soavinandrino ny antony anaovana an'izy io aloha de misy antony roa voalohany fitezana ho an'ny tanora faharoa mba zay le comme team reo zany mba hoe diny zao de fa hiara-iasa amin'ny zavatra anankiray mba ahafahanay mifanitsy eny amin'ny fiasana sy mifampatoko tsara sy mifankafantatra tsara amin'ny asa satria hiafika fifidianana be da be ny zavatra ohatrehina zay zany ny antony ka ny zavatra natao amin'izy io zany dia natao izy io efa taloha zay efa nanao fitezana ny ainga misy eo ny 7 taona ka hatramin'ny 9 taona tezaina eo baolina kitra misy io 20 taona sy ny 9 taona atsoatsandray zao de andrainy le bebe kokono reo ny antony atao ohatr'izay zany de hoe mba ifankatiavan'le tanora aloha avy eo mba ampanisy lanjany an'izany baolina kitra ny tanàna zany any tanàna aminay keo tsisy fialam-boly de mba isin'le fialam-boly ho an'ny tanora sy ho an'ny olo-dehibe zany ny antony anaovana an'io
am'lady zao zany izy io no atao ny toerana anaovana azy moa de zareo ny karakara tany fa zany akatra tatya zany hoe araky ny fangatahana zay natao aloha de tokony hoe eny amin'ny kianjan'ny commune nanaovana famaranana na nanaovana azy teny amin'ny kianjana zay moa tsy manana azy vera nefa nanao terrain mihitsy zay eo amin'ny tanàna sina terrain tanàna trano 5 am'ray tsy manana azy vera tena nanaovana ampy an'zany zay fa fitsonjovana mihitsy hoe ahoana nitezana an'le fa ny manodidina afaka mampiasa an'le kianja afaka mampiasa an'le kianja fa natao zany izy hoe satria zany efa miomany iaka fahefana zany mila miomany fa tsy hoe androandroany izany anaovany reto izany anaovana ny tanora mila miomany zany de ndika zany raha tsy nanao candidat ombera ny team teo no ny antony de am'ty izy natinana tsy tia izy tsy maintsy manao ary io baolina io tsy vitany hoe amin'io ihany fa rehefa hitany tafakatra zao ny finale zao milady zao de reo tafakatra finale reo ndray mbola hoentina anao misy hoe ataonay hoe mafy be moa zany fanaovana azy ekipa maromaro manao fa vita indray andro hoentina eny atokona andray zao manaraka ireo zany hoe atao mafantatra tsara zany le tanora hoe rehefa miezaka ianao de karakaraina zay zany aniko de eny ary teninao farana satria mandeha ny fotoanantsika atao mpamaranana menanao sehatra ary ny teniko farana zany de hoe adiny moa nanao fa nisy nanafatra ao no kopakopaka mpivaritra ao satria izy avany mantsakadiny izy de rehefa miakatra ianao izy de mba ataovy kopakopaka zay satria efa mieritreritra moa tena zany hoe ndrendray foy le fotoana de makopakopa tanana ho an'le mpivaritra vary amin'anana rasolo ny anarany amitsena rasara ny nafatarana azy kopakopa tanana many koa ho an'le mpivaritra razefa mpivaritra ino t-shirt mpivaritra maillon rehefa mividy maillon zany rehefa mitady maillon anaovana de ho amin'ny eo ndravangy eo tsena ndravangy eo izy fa ireny de anisan'ny mampahery sy mampananeta de ny afatra farany zany de ho atsika tatsaha jereo akaiky lisy mpifidianana io na izany raha mbo afatara tokony mbo anjaratsika zany satria zay le resantsika hoe any atsahatsika aza varina eny atsaha fa aleo antanina hoe rovina le fadaram-potoana alamina ny fotoana alamina mihitsy le fotoana satria ny fitadiavana tsy azo avela lisy mpifidianana de mbo manatona ary miangavy an'ireo mpikarakara an'ireo lisy mpifidianan'ireo mba hanotorana mazava hoe am'izao zay ny andalo fa tsy sao de hoe tsy eo le olona de tsy tafiditra anatin'ny nareo tsy teo ao fa ka alamina tsara zany ho anaita tsasa satria neny Antananarivo koa reny misy an'izany le mpiasam-panjakana sy ny karazany reny fa reny reny mety misy lamina ny ampiasany ihany tsy fantatro fa ny anay zany eny atsaha tsy misy lamina an'izay ary ny zavatra ataoko anao afatra farany koa de ho atsika rehetra indrindra fa anatina distrika Manjakandriana miomana amin'ny fambolena vary zao karakara zao ny atao hoe lotona any aminay ihany de ao ny mamafy ao ny miasa tanimbary ao ny volo mangaso izy mbola mandeha tena sahirana mitaonjezika mamarina an'le zezika de mampahery anareo na de zao raha nitoerana misy atsika de miezaka ihany tsika eny amboly satria ny sakafo tsy maintsy mihinana ary tsika tsy mbo afaky ny tokony eny ary dia isaorantsika Andriamato Rafiredy zay avany Ambohitra Trimoanala distrika ny Manjakandriana nitondra zay fitenena zay zava-dehibe ny nambarany teo indrindrindrindra mietefa any amin'ny tany lavitra andrina rehetra any misy moa arany hoe sarodalana sy ny sisa fa mbola misy koa eto Madagasikara eto mbola toerana lavitra noho ny nambarany teo noho ny eo amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana zany mbola atao hoe akaikikaiky ihany fa misy ny tena toerana farany zay lavitra isaorana izy nitondra zay fanazavana izay mendalana ary ianao tompoko avatsy ny lalana efa natoranao iny eny ary mito ihany ny fandaratsika miara-manonja MBS Radio Mada tonga ato amin'ny dingana farany zany zao tsika atao anatin'ity fandarany ity nresahana teo ahoana ny fiatrehana ny fifidianana tsy tokony iverenana intsony tsy tokony isy intsony ny zavatra izay hoe nanamaloka ny fifidianana teto amin'ny firenena hatramin'izay indrindra le fifidianana farany teo moa zany efa nitonontonona teo daholo ny fanamariana tamin'ireny kanefa moa zany hoe ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tompam-pahefanavarany tsisy azo atao intsony rehefa mivoaka ny didiny fa rehefa zay zany ny didiny de izay aloha zany iarahantsika mahafantatra tsara ny momba an'iny de satria izany hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana zany
goavana be zany androm-panjakana eto amin'ny fireneny zany kanefa nokianiny teo amin'ny sehatra raisam-pirenena nokianiny teo anivon'ny vondrona eropeanina zay fotsiny zany zao de efa mila mahatonga saina atsika nefa iroso any amin'ny fifidianana ilay androm-panjakana lehibe izay hoe tena loloavina tapony loha manoloana anyity fifidianany ity no kianiny avy any ivelany zany ilay androm-panjakana amoaka ny didy amin'ny hoe ianina no rahanina no lany am'izay fifidianana eo zany no kianiny avy any ivelany zany ary io ny avy any ivelany moa zany vondrona eropeanina tonga de nahitsy tam'le fanakianana ny ACC fa zao ane le izy amin'ny mahamalagasy zany amin'ny mahamalagasy amin'ny maolo-pirenena malagasy tsy maintsy tohana ny tena manoloana ny toejavatra takan'izany hoe androm-panjakana lehibe eto amin'ny fireneko ve de kianiny avy any ivelany zay fotsiny aloha tsy maintsy tohana ny tena ao anatin'izany hoe ahoana zany raha ohatra mantsy zany hoe olona hoe tsy de miraharaha loatra ny fiainam-pirenena tsy misy dikany aminy zany fa ho anao zany hoe manana hoe malagasy de maheno an'izany hoe androm-panjakana lehibe anankiray ato anatin'ny fireneko no kianiny avy any velany kianiny vondrona eropeanina de tsy maintsy tohany ianao manoloana ny izany toejavatra izany diny moa zany efa ny anam-piantsom-panao gazety ny teo anivon'ny fitsarana momba lalam-pandrenany amin'ny hoe ahoana kosa zany zay hoe mbola tsy hoe miasa hoe ahoana koa de vakiana fifidianana mbola amin'ny heritaona de fa hoe le fanakiana mantsy le hoe tsy atokisana de izao zany no tena tokony atao an-tsaina amina toejavatra tahaka an'izany marina moa hoe nanazava ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana iny ny arahantsika nahitiny niona tamin'ny mpanao gazety de ny teny ry zareo zany fa ny tena fieritreritra de ny hoe maninona moa no mitranga ny hoe fanakianana sy ny hoe tsy fahatokisana tahaka an'izay maninona no mitranga izany de izay indrindra no entitsika manazava ny foto-kevitra ao anatin'ilay raharaha le hoe matoa zany misy ny fanakianana any amin'ny ACC mihitsy de mazava loatra fa tsy tongatonga ho azy le fanakianana fa misy zany lay antony mazava be zay mazava be ohatra fotsiny zany zao hoe ao anatin'ny lalam-pandrenana ninninona rezana tsy misy an'izany gouverneur zany ao de inona zao hitany any vanivelany de mitazana ny olona tsy misy gouverneur ny soratra ao fa chef de région ny ao fa io moa zany hoe resaka lalàna le izy sisa misy mivoaka ry amin'ny filan-kevitra minisitra ry de le vahoaka eto am'izany no mitazana fotsiny zany ndray zany hoe vonjimaika ao de hoe atao gouverneur enitsika zany resaka io ne resaka vonjimaika io e fa le gouverneur ane tsy fidina nefa lazainy lalam-pandrenana hoe fidina ny chef de région gouverneur manao ny asan'ny chef de région ao anatin'ny efa taona ve lay régime de tsy mahavita fifidianana chef de région fa inona moa ny anton'ny natonga ny président professeur Zafy Albert empêché fa tsy ho resaka hoe tsy fanajana ny lalam-pandrenana io anisany zany variana manao madaredy fotsiny iny loha anankiray fa ny aty amin'ny resaka hoe lalàna sy ny sisa ty anisan'ny namelezana zany de empêché izy de izy tsy nitabataba fa efa empêché izy zany de ny empêchéna de lasa izy fa ny am'izao zany tena hoe tsisy an'izany gouverneur zany de nefa io izy io nefa le gouverneur am'izay sady mitatam-bola ihany koa ny lazainy lalam-pandrenana nefa tsy mazava tsara hoe chef de région fidina ohatran'ny commune ihany de misy conseil régional tsisy an'izany am'izao fotoan'izao tsy misy an'izany eto zany raha miteny hoe resaka manodidina ny gouverneur zay tsy miresaka olona mihitsy eto tsy zay aloha fa le resaka fomba natongava an'le olona zay hoe natao hoe gouverneur
aiza ireo gouverneur reo no hoe manao compte rendu manao hoe tatotra momban'ny asany de enontsika tsara le hoe teniny aninivin'ny fitondrana exécutif mpanantanteraka aminy zay gouverneur tsy mahomby de efa omena tsodrano na enao zany tsika zay mpanao gazety aloha na enao zany hoe manahoana zany ny asan'le gouverneur ahoana moa no fomba hitsarahanao an'le gouverneur nefa ny fomba nametrahana azy teo ara tsy nanaraka ny lalam-pandrenana zay lazaina hoe ajaina amin'ny atsipriany ajaina taon'ny arahana amin'ny atsipriany ajaina taon'ny anakandriamaso fa inona ny dikan'zany na madika ihany ka amin'ny hoe fanazavateny hoe inona ny dikan'zany hoe ajaina taon'ny anakandriamaso zany ny dikan'zany de hoe na point na virgule tsy maintsy arahana amin'ny atsipriany io raharaha io de azakaka zany tsika raha ohatra ka hoe mitombona tsara mihitsy ny resaka hoe alao aloha hidinika satria le lalàna ry ambony ery mihitsy no tsy voaraka amin'ny atsipriany sy ajaina araka toy ny anakandriamaso da raha iverenany ihany zao ohatra hoe le resaka ACC zany zao ny mpikambanao amin'ny ACC ny filohan'ny repoblika ne manana quota izy ny azy 3 de ny atemy mera-pirenena 2 5 zay de ny eo amin'ny Sénat 2 7 zay de ny aty amin'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara 2 de fa tambatra zany reo de 7 de zay fotsiny aloha ny raisiny olona hoe ny filoham-pirenena manana quota hoe manana isy zany ao amin'ny solotena ao amin'ny ACC de lasa saina am'izay ny olona hoe ahoana zany tsy tokony efa jerena ve zany tokony fotoana hijerena an'zany ve fa io zany tsy vitany ka io aloha ny efa eo ohatran'izany koa ny aty amin'ny CENI hoe izay mpanao gazety zao hoe manana solotenao fa ny fifidianana an'zany ary teto gidragidra ho ana eo amin'ny fianakaviam-be ny mpanao gazety fifidianana ordre ny journaliste raha atao fa gidragidra na tonga an'ireny hoe cellule de crise nitsangany reny ay zany le izy rehefa jerenao nandeha fifidianana ordre ay zany hoe amonjy an'le hoe manana solotena ty amin'ny CENI aty de dikan'izay lasa tsy mifampatoky ny ray tanàna lasa tsy mifampatoky ilay mpiray firenena ka andeha ro raisika hoe andao ara atao hoe io ara fifidianana atao ara atao fifidianana tony nefa nahazatra hatramin'izay ihany de atao ary io atao inona ny zavatra hitrangy eto tandremy tsara araka ny tenin'izay niakatra teto fa ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao am'izao 2024 zao ny tantsa ny piasa dia sao de eritreretan'ny sasany mbola azo tambatambazana sy ho azo hoe safosafona amin'ny alalan'ny t-shirt amin'ny alalan'ny artiste amin'ny alalan'ny fitaovana atao amin'ny fiara amin'ny alalana fanomezana 10,000 ariary na 25,000 amin'ny alalana hoe fanambatabazana izy azo atao rehetrarehetra sy ny sisa tsy izany tsony zao raha ny zavatra hita aloha de rehefa mahatsapa ny sasany hoe ohatrany tsy mahomby izany le fomba fanao hatramin'izay le nitonontonona teo de mampiasa amin'izay ny resaka ohatra hoe karazana pression fa ny indrina ny tsindry maro lafy indrindra ny amin'ny faritra lavitra satria any amin'ny faritra lavitra tsisy lalana any amin'ny faritra lavitra tsy misy fitaovam-pifandraisana tsisy radio tsisy telefona tsisy tele tsisy gazety tany amin'ny toerana nalehanay ho tsisy an'izany de tao anatin'ny andro zay nandehanana tany zany de tsy naraky n'iny mihitsy nefa le olona ao amin'le tanàna hiatrika fifidianana fa nazanona tsy zany dia maharaka ihany ny olona satria itsika malagasy keo manana nyty le hoe telefona vavy ty de tafita ihany hoe zao aneny tena fanteny zao ny tena izy zao ny tena izy dia arakarak'izay le izy ka io tsy vita ny resaka ihany keo hoe resaka fotsiny ianao zany fa tsy maintsy ilany zay fandraisana andraik'izay iny ary namana faniry raha zavy manantany tonga eo amin'ny fotoana famaraparana antsika ao aminatin'ny 30 minitra farany mbola misy ny zavatra nomanao tonga de andao ary misaotra betsaka rina rabe mananjara misaotra ny vahintsika ihany koa dadatoa Alfred ny araka tamintsika teo zany
za moa efa nampanantenantsika fa iresaka raha anankiray zany satria hatramin'ny omaly ariva de naoraka tamin'ny fampahalalam-bavao rehetra zany a ity taratasy a zay misy en tête ny anteny miaram-pirenena ity ary misy cacheron menamena de hita etsy ambany ny sony sy ny anarany solombamboaka ny Madagasikara iray zay eto Antananarivo renivohitra. Raha toka possible afaly dia angezaina zay mihitsiny alebiazana tsy miteny de akisaka kely ary le logo atsika ery amin'ny sisiny ery zany. Ity taratasy ity zany ataovy hita kely aloha le en-tête ery ambony faly azafady satria resaka zany tsika resaka zavatra ohatran'izao de tsika moa tsy maintsy misaotra foana ny namana teknisiana zay miaraka amintsika amina fandrindrana ny fandarana tahaka izao. Miantsoary sika amin'ity zavatra horesahany ity satria mahakasika fiainam-pirenena izy ity rina ary raha lehibe zay hazonako mbavao am'izao fotoana zao. Zay ny tenentsika hoe sakafo isan'andro an'izao fanjakana zao scandale ka mendrika hitondrana fanazavana sy angataham-panazavana. Zay manko ny tena antony ity fandarantsika ity ny hoe angatahantsika fanazavana zany ny am'izao trangy izao akoatra ny fanadihadiana zay ataontsika zany. De ovakitsika lizy satria efa mandamy maso faly io ary lizy raha ny fahitantsika dia hitantsika ery moa zany ny marque ny République ny Madagasikara dia samy mijeritsika Antananarivo 4 octobre 2022 io zany. Dia ny en tête zany anteny miaram-pirenena de hoe Assemblée nationale questeur diso aloha zany le questeur eto ohatran'ny questure no soratra eto rina en charge des relations publiques et de la législation dia miverina zany ny hoe questeur le questeur zany de misy numéro io miaraka amin'ty atota taratasy ity de ry amin'ny ilany havanana satria ilana vy zay resahako zay Antananarivo le 4 octobre 2022 à toutes les autorités civiles et militaires. De io numéro an'lay resahantsika teo. De resahany am'izay autorisation de transport. Zay zany ny objet an'ity taratasy ty. De zao le izy mihaino tsara am'izay tsika. Je sous-signé zany za zay manao signé eto ambany. Ty manko le taratasy miparitaka ny tambajotsa social zany de vakitsika lizy za zay manao signé eto ambany. Madame Rakotomanga Lantoarvola Cedera, député élu à Antananarivo 2 et questeur de l'Assemblée nationale, autorise le porteur du document, chauffeur du véhicule Mercedes de type 90 66 35 Sprinter phase 3 immatriculé 542 TBP a effectué un trajet d'Ambatondrazaka à Antananarivo pour le transport de bois dont je suis la propriétaire et c'est pour une durée indéterminée. A effectué un trajet d'Ambatondrazaka à Antananarivo, zany hoe hanatotosa zany ny lalana avy any Ambatondrazaka makaty Antananarivo pour le transport ho an'ny fitaterana le bois ny hazo de bois azafady dont je suis izay zako la propriétaire et c'est pour une durée indéterminée ary amin'ny fotoana tsy voafetra. Par la présente zany hoe amin'ny alalany ty autorisation ty satria la présente ny resahany ato. Je donne mon accord pour que ce trajet soit effectué. Dia mame alalana mba atotosany zany asa fitaterana izany amin'io trajet nambary ambony io. À ce titre, il est ordonné à toute autorité civile miangavy mpafantatra marimarina kokoa andreo manam-pahefana civile et militaire ary miaramila de laisser circuler
librement amela malalaka le porteur ny mpitondra de la présente autorisation ity fahazondalana ity et de lui prêter main forte en cas de besoin ary amin'ny tanana azy raha ohatra misy nilaina azy. En foi de quoi en fotoana ilaina azy la présente autorisation est délivrée pour faire valoir ce que de droit. Ampiasaina am'izay rehetra ilaina azy ity fahazondalana ity. De mahita sonitsika Cacheron menamena Assemblée nationale de mahita soratra questeur manjavozavo dia tsy firy kely raha azo le sarin'ilay soratra am'le cachet menamena faly satria midika zany fa menamena ity dia amin'ny fanjakana mampiasa zany fa tsy mangamanga le soratra lay manao an'le cachet zany io izy io rakoto manga lantoary vola de miverina am'le etsy ambony tsika am'le zay sosine satria za zay manao sini de manao sini zany izy ry ambany zay zany fandehana rakoto manga lantoary vola ity olo tia dia solomavomboka Madagasikara voafity tetsy amboribory tamy faharoa ity olo tia de questour amin'ny Assemblée nationale zay misargé ny relation publique de inona moa izy teo faly relation publique asinina fa misy andraikitra roa manko izy zay législation resaka lalàna zany iny dia nabe adevitra teny an-tambajotra sosialy hoe ahoana koa ty taratasy ty kisaketo misy ty telefôny ty ahoana koa ty taratasy ty satria zay ny ambaran'ny fahefana eto Madagasikara de misy ny fahefana mpanatanteraka misy ny fahefana mpanao lalàna misy ny fahefana mpitsara telo no fahefana eto Madagasikara zany de mazava tsara ny firindran'izay fahefana telo zay ary tsy fifangaron'le fahefanareo ny atao hoe séparation de pouvoir. Ny fahefana mpanatanteraka dia ny présidence sy ny gouvernemanta. Ny présidence dia misy ny filoham-pirenena zany hoe fiadinan'ny repoblika filohan'ny repoblika ihany koa izy. Ny gouvernemanta de misy ny premier ministre lehibe any gouvernemanta ary misy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Fahefana mpanatanteraka ny anaran'izany. Ny fahefana mpanao lalàna dia misy ny antenimeran-doolona zay misy filohany, misy mpikambana ary misy ny braomaritra. Misy ny antenimeram-pirenena, misy ny filohany, misy ny braomaritra, misy ny mpikambana ao anatin'ny antenimeram-pirenena zay antsoina hoe solomamboaka ny Madagasikara. Ny fahefana mpitsara de ao anatin'izany mazava ho azy manana ny azy ny ACC, manana ny azy ny rafi-pitsarana eto Madagasikara. Misy amindreo karazana koro samihafa ao anatin'izany. Zay maly eo tena. Zay fiavahany zay manome endriky ny repoblika ary misy ny fisarahana andraikitr'ireo ary ny lalàna zay ambaran'ity lalam-panorenana eto ambany masontsika isan'andro san'andro zay resahantsika ity no mitsinjara ny andraikitra izy ireo. Mazava tsara zay. Dikany ny fanomezana antotan-taratasy ohatran'ireny aloha amin'ny lafin'ny forme na ny endriny satria rehefa mahita trangan-javatra ohatran'izao tahaka ny fomba fiasany hoe nivon'ny fitsarana dia tsy maintsy mijery ny forme ny endriny ary mijery ny fond no votoatiny. Jerevana zany ny forme sy ny fond. De ny forme d'habitude mahazatra no jerena voalohany. Ka rehefa mijery ny forme dia jerevana ao anatin'izay hoe inona ny en-tête, inona ny daty, makaiza tsy makaiza, la hevitra le antotan-taratasy, inona ny soratra anatin'le izy, inona no antony, hatramin'ny cachet, hatramin'ny soni, hatramin'ny soratra zay soratana ao anatin'izany. Misy antony daholo zany. Ka informe iny aloha zany dia mampametra-panontaniana ary angataham-panazavana mihitsy ny amin'ny hoe fahefana ny solombavam-baoaka iray zay manana andraikitra eo anivon'ny antenimeram-pirenena zay mpikambana ao anatin'ny bureau permanent ve no manome autorisation de transport hitaterana azo avy any Ambatondrazaka makaty Antananarivo.
lafo ny forme zay antanitsika zay satria raha ny tokony ho izy am'ireny misy ambara tonga nandraikitra samihafa eo anivony fahefana mpanatanteraka ny afaka manome an'izay de misy lay ministera misahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy MEDD environnement et développement durable de misy ny avaty amin'ny central raha ohatra ka zay ministera izay zany hoe io anatin'io département io de misy mipiasa misy ny rafitra avaty amin'ny central araky ny organigramme napetraka zany MEDD zany na ministère de l'environnement développement durable de avy eo misy ny ratsa mangaika eny anivony faritra eny anivony district de amin'ny alalan' zay départementa ministérial zay tarian'le ministra taloha izy nisy vice ministre mikasika indrindra amina resaka fandrakofanala fa zao efa tsisy an'izay tsony satria na be problème iny organigramme tsy nety iny fandrafetana gouvernement tsy nety iny fa tonga de ministère ray fotsiny ao de ao anatin'ny ministère io manana ny organigramme izy de iny zany no manao ny asa fanatanterahana rehetra zay mahakasika indrindra ao anatin'izay environnement io lay eaux et forêt taloha zay miakina ny fanjakana ny fandimbo ny anovana reo départementa ministérial de misy atambatra de misy sarana de misy miovanara ohatry ny pêche ohatra mandeha rery izy am'izao fotoana zao fa miaraka am'le économie bleue de ity zany misy an'le hoe développement durable miaraka amin'ny environnement fa le eaux et forêt taloha io ransony ala taloha ila fantatsika zay zavatra zay zany ka raha mijery ny endriny ny faon'ny taratasy io sika dia tsy fahefany lay solombavamboka zay mampiasa ny antetiny ny antenimera-pirenena no manome autorisation de transport ary mivakitsika teo votoatony zay miantso ny autorité civile sy militaire any amin'ny faritra andalova n'lay fiarakodia sprinter phase 3 ary voasoratra ao ny laharan'lay fiarakodia hamela malalaka circuler librement an'izany fiarakodia zany ary amin'ny tanana mihitsy ary raha misy zay ilaina izy ireo amin'izany tsy fahefan'ny solomavamboaka zany tsy fahefan'ny kestora zany solomavamboaka moa mazava ho azy andraikitra amin'ny maha-olom-boafidy ny safidiny vahoaka amin'le olona iny fa ny kestora indray andraikitra ny safidin'ny solomavamboaka amina solomavamboaka anankiray zay anodina nay bureau permanent ny fandrafetana bureau permanent fivorian'ny solomavamboaka manapaka izany ary ao anatin'ny règlement intérieur mijery izany de arakaraky ny situation sy ny fivoriana sy ny fanapaha-kevitra ny ahitany an'le hoe 6 vice-président na 3 vice-président na zay fomba ataon'izy ireo na questeur ray ihany michargé amin'ny finance na questeur roa na questeur telo ny questeur am'izao fotoana zao eo anivony antenimera-pirenena ary tsy fahefany lay androm-panjakana ray manontolo lay antenimera-pirenena koa nefa mazava tsara zay teneko zay tsy fahefany ny solomavamboaka tsy fahefany ny questeur ary tsy fahefany ny antenimera-pirenena mahandrom-panjakana azy miautoriser na mame autorisation de transport eo amin'ny lafon'ny forme aloha zany dia fandika andalany zany eo amin'ny lafon'ny forme dia tsy fisin'ny séparation de pouvoir zany fa eo amin'ny lafon'ny forme rehefa miresaka mijery lay andraikitra de hoe solomavamboaka io de tonga ty am'le solomavamboaka manokana fotsiny ray ny resaka eto dia fandika andalany zany fanapara-pahefana zay mahakasika an'izay vo eo amin'ny forme zany de tratra ny fomba fampiasana ny tony taratasy tony fa raha miditra any amin'ny fond ndray tsika mivotoatony de mbola adevitra hafa andray zany ka tsarainao anatin'izany ny fomba nandrafetana ny taratasy rehetrarehetra iny tsarainao anatin'izany ny asa ilaina ny taratasy rehetrarehetra iny tsarainao anatin'izany
ny endriky ny fahefana rehetra lalovany ny taratasy iny tsaraina ao anatin'izany adihevitra zany ny olona naome an'ilay fahazondalana sy ireo mampiasa izany fahazondalana izany de raha ny fantatra araky loharambavao samihafa zay trandrahantsika de hoe ny angavany andilamena ity fiarakodia ity zay voalaza atao anatin'le autorisation ka rehefa ny angavany andilamena dia taty votraivo taty no tratra mitandro filaminana ary rehefa tratra mitandro filaminana dia tratra nanarak'izay lay taratasy zay hitantsika amin'ny sary na neo fahagagana ho amin'ny fitandrona amin'ny filaminana ny fahitanan'izany dia nakarina ny hitazomina taty amin'ny brigady na tanambe ilay fiarakodia miaraka tamin'ny kakazo tao anatiny raha mifantatra dia kakazo palissandre no tao 25 ary manodidina ny 80 no tao anatin'izany fiarakodia sprinter phase 3 resahany zany de nigazana tao amin'ny brigady ny tanambe zany dikan'izay ny fomba nanagazana azy de ny tsy fahafantarany aloha tsy hoe tsy fahafantarana aloha fa tsy mbola maharadalana n'ilay fanomezan-dalana hitatitra autorisation de transport satria tsy fahefany solombamboaka zany ary raha misy zany de misy ny DRD DRED na ny direction régionale ny environnement sy ny développement durable fa mbola misy koa ny fahefan'ny circonscription eny anivon'ny district zay misy ny cantonnement ihany koa miresaka izany satria fantatsika tsara tout ce qui est agrément rehetrarehetra de ny foana ny fanjakana ary nalalaka izy io tany amin'ny teteza mita fa taorianan'izay ny foanana ny permis na ny agrément fa vitsy ihany ny agrément mandeha am'izao fotoana zao de ohatra zany resaka exportation na letsina salam zany de amin'ny alalan'iny no mitarika am'ireo karazana fahazona ny totataratasy rehetra zany de eo mipetraka ny adevitra ny amin'ny hoe raha am'izay pitsopitson'izay aloha de tsy ara-dalàna lay antotataratasy miautoriser an'lay fiarakodia hitatitra an'lay azo ary lay azo raha teo anisan'ny azo zay mbola mahasarobidy mahasaropady ny amin'ny fomba hitaterina sy fomba hitrandrahana azy eto Madagasikara miaraka amin'ny bois de benne izy miaraka amin'ny bois de rose ny palissandre ary misy azo hafa koa aza mbola arovana mifagnaraka am'izay ary sarotra ny fomba hitaterana azy manodidina eto Madagasikara zay mila fahazondalana manokana na dérogation spéciale fa mbola adevitra hafa indray ny am'izany tsy verenantsika iny satria anatin'ny fandraran'ny azo ohatran'izao dia tsy maintsy autorisé daholo ny asa rehetra ao anatin'izany tsy maintsy manana permis de coupe dikan'izay mpandrara mpanao asa tadiavony lalàna mandohetra na vita ny fanambarana fanamafisana izany eny anivony sampandrarany etra ary fantatry ny fanjakana ny fisiny zany voazona manao an'le hoe permis de coupe na autorisation na coupe rehefa avy eo indray tsy maintsy misy ny autorisation de collecte hafa zany ny coupe fanapahana an'le azo fa hafa ihany koa ny fahazona manangona an'le azo tsy maintsy misy ary mila fahazondalana icollecte zany autorisation de collecte akoatrin'izay zay vao mandeha itony autorisation de transport tony eo alohan'izay ho zany tsika veritsika le hoe autorisation de coupe de collecte de misy ny autorisation de transport fa mbola tadiavina raha rehefa entina lizy amina toerana anankiray zany hoe amina localité an-javatra ray makaty amina toerana anankiray raha ohatra ka ara-dalàna daholo zany nanapahana ny azo zany zay misy fepetra tadiaviny lalàna ny fomba nanangonana an'izy ny fomba hitondrana an'izy hitaterana azy de mbola misy ny autorisation de transformation raha ilainy zany rehefa avadika io ary mbola tadiavina anatin'izany autorisation d'exportation raha ohatra io ka aondrana zany hoe tsisy taratasy ary tsisy asa mandendeha ho azy fa ny lalàna ny mamaritra ny asa rehetra kakazo ny resahantsika eto so de isy iteny indray hoe
ohatrany tsy mety zany fomba fitenyle ria zany kakazo any fa fomba fiteny mihitsiny zany ny mbany volo ka apetratsika ny fanontaniana voalohany indrindra ny fahamarina niny antota-taratasy mivoaka mandehandeha iny satria malagasy rino leombonanana ka tsy tia zava-boribory tsony be loatra ny skandalina teto Madagasikara ka amina taratasy miparitaka etrony reny mampametra-panontaniana ny aminy hoe mahafantatra sa tsy mahafantatra ny andraikiny ilay solo mavam-bahoaka de miendrika angataham-panazavana zay raha ohatra ka fatana fa nininona tao de mazava be zany ny ambarany lalam-panorenana rina zao ny ambarany lalam-panorenana andiny fahatelo amby fitopolo alinéa 1 alinéa 2 alinéa 3 no miresaka an'izay zao ndresana tsy misy solombavam-bahoaka na de ray aza asamborona hivelany fotoam-pivoriana hors session zany raha tsy nahazondalana tamin'ny braoan'ny antenimera-pirenena braoan'ny antenimera raha tsy hoe tratram-body omby no ny fanenjena nomena lalana na ny fanameloana tanteraka zao ny amarana amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay asy jerevako tsara aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Ity zany raha ohatra ka voamarina satria mandeha le fanadidina maka ny vaovao any am-poto mihitsy amin'ny resaka amintsika io tsy fantatra hoe mbola voatazona ny brigade ny tanambe sa efa nalefa any ambatondrazaka any amin'ny direction ny environnement sy ny développement durable lay azo am'izao fotoana zao raha sy diso tokony efa mandeha any zay de misokatra amin'ny fanadihadina miasa manaraka an'izay ny compagnie ny groupement rehetra mahafantatra mikarika hoe ino ny ty zava-misy ty au courant zany koa ve ny tompona andraikitra tany Andilamena ny lan'ny kakazo nisy ref taloha zay circonscription misy zany anivon'ny district zay efa misy hoy isika ny environnement sy ny développement durable ny cantonnement zany ahoana ny DRDD mahafantatra an'izany ve ny direction régionale fa mbola misy ny direction interrégionale ihany koa nefa reny de mahafantatra an'izany ve ny eo anivon'ny fitandrona firamena gendarmerie zay miasa any ambanivolo any am'izao rural ahoana ny andraiky no manoloana izao ahoana ny hevitry ny eo anivon'ny faritra région io resahako zay mivadika gouvernorat atreny anivon'ny préfecture satria voakasika daholo zany rina na tiana na tsy tiana ary misoratra amin'izy io fiarakodia io inona ny responsabilité raisina par rapport amin'ity zavatra zay heverina fa mandika lalany ity raha iny antota-taratasy autorisation de transport iny jerevantsika voapaingitra ao anatin'ny manaraka an'izany akoatra ny tompon'ny fiarakodia zay voasoratra ao anaty carte grise ny chauffeur sy ireo olona tao anatin'izany fiara nanao ny fitaterana azo izany akoatra ny lay panosiny amin'ilay autorisation de transport raha ohatra ka voamarina fa tsy ara-dalàna fa ity moa zany isokatra amin'ny fanadidina fa tiako mampanabe ny ihany ho an'ny eto Madagasikara fa zao zany de azo lazaina hoe fahatratrarana ambody omby flagrant délit akoatra ny flagrant délit akoatra ny abus de pouvoir fanararotapahefana na mety ho antony zavatra hafa afaka karoana eo anaty any lalàna ny trangan-javatra sala am'izao eo alohatsika hatram'izao itenenantsika zao mbola miandry isika version officielle any amin'ny olona zay voatonona de ansolomam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faloha lanto rakotomanga inona marina makasika ny tiraraha ty
satria voaresaka voatonina izy ary tsy voasambany voatonina atao anatin'ny rara fa efa nisy fotoana na voatonina ny vadiny tamina rara mbola tany aparafara vola ihany taizy ahoana ny efa rany iny inona marina tamin'iny resaka fiarakodia zay voalaza fa ny vadiny nisy resaka kidnapping tamin'ny parafara vola vitatreo ve zany rara izany milamina ve zany nisy fotoana voatonina ny solomavimoaka resaka fahatratrarana karana samihafa amina raharambolamena sy ny sisa ahoana ny am'izany de voatonina izy ato amina raharaha tahaka izao de miendrika tadiavana version officielle zany mba elana am'lay raha azo lazaina hoe vaovao tsy marina no miparitaka de mila mitondra zay démenti zay ny solomamoaka mahakasika itony fa amin'ny lafiny lalàna na jerevantsika pour la forme sy ny fond dia tsy ara-dalàna io atota taratasy zay famezivezy eny amin'ny tanambazotra sosialy io ary manitsaka lalàna zany azo endriana aingana be zay ivela ny fivoriany anteny meram-pinena satria amin'ny talata fahatelo raha sy diso riny 18 oktobra ny talata fahatelo volana oktobra vo isy ny session ordinaire zany hoe fivoriana ara-potoana ara-dalàna fa ity ivela ny fivoriana fa hafa ihany koa ny abus de pouvoir fanareo tapahifana ao anatin'izao raharaha izao fa mbola azo atao koa ny hoe mitrandraka zavatra mbola tsy nahazona lalana be da be ny zavatra mbola azo resahana ao anatin'ny tony adevitra tony zay ny amin'iny taratasy ny resahantsika reny miandry isika zany hoe hinona ny fanazavana amin'ny fomba ofisialy fa saika isan'andro raha tsy miteniteny foana raha tsy manodina volam-panjakana 51 milliards d'ariary problème en cour de compte amina resaka gestion covid-19 olana ny orinasa SMMC olana amin'ny secrène olana ny croma olana ny PAT olana ny bourse digitalisation problème ny FCE université rehetra eto Madagasikara maneno saoana avokoa problème ny SMM grefie am'izao fotoana zao potra ny scandale amin'ny endriny hafandray de mihina ny fatiny potika tanteraka le Madagasikara raha ohatra ka tahatahaka izao ny zava-misy ary voamarina eo anatrehany fampahalalam-baovao rehetra eo anatrehany fanadihadiana zay tena enquête indépendante ary tsy mystère pression itony trangan-javatra trony atahorantsika akoatrin'ny fandikan-dalàna rina ny risque na corruption quelque part ambadiko tony adevitra tony ihany koa afaka amin'ny saisine d'office anjany ny eo anivony Bianco hoe tany amin'ny lalovana tany amin'ny fanapahana tany amin'ny fanangonana tany amin'ny fitondrana mandra-pahatonga azy teo amin'le toerana nahatratrara anazy la matsara avokoa hoe fandehanany tony taratasy tony ary rehefa mandeha lavitra be ny adevitra de misy adevitra mipongatra zao raharaha zao fa izany nefa ny mampiseho rina amin'ilay endriky ny atao hoe République Madagasikara République faefatra tapany faharoa izao trangan-javatra hitatsika izao maninona tsika miteny hoe tapany faharoa satria tamin'ny 2010 lalam-pandroena ny République faefatra ty no lany tamin'ny karapokotany 2010 mbola transition 2014 sika nanao élection présidentielle anaovana sortie de crise au retour à l'ordre constitutionnel 2014 na assouplir-na vaovao zany hoe zay zany vo retour à l'ordre constitutionnel vo niasy ty lalam-pandrenany ty fa teo aloha teo zay ny annexena tamin'ny feuille de route zay le hoe tapany voalohany nanomboka teo amin'ny ara-jaonary mampianana satria ara-dalàna amin'ny fanjakana teo retour à l'ordre constitutionnel tapany faharoa nanomboka 2019 ka raha raisitsika am'izany trangan-javatra rehetrarehetra izany de le endriky le fanjakana mihitsy ny efa saika iteny aho hoe zavatra hafa fa efa voatokana ho an'izany fa voa ihany ny saika anohizako an'le resaka teo
fa aleo avadiko tsara le izy hoe saika efa voatokana am'izany misy le fanjakana voatokana anao foana voatokana iady atrano voatokana anao skandala voatokana anodikodim-bolam-panjakana voatokana amotika am'pirahitandrazana aminy voatokana anentsika am'pirahitandrazana aminy hanagadra am'pirahitandrazana aminy hisambotra kitaza hoe am'izao fietsika rehetrarehetra samihafa izao zay manome malalaka am'mpandrara vahiny dia tonga hatramin'le hoe misy endrika fivarotan-tanindrazana amin'ny endriny samihafa lay endrika le fanjakana mihitsy no voahosihosy lay republika ny Madagasikara lay Madagasikara lay vahoaka malagasy no voahosihosy ao ambadiko zao satria ohatran'izao zany mandra-pahazoantsika le version officielle no trangan-javatra misy de mampahonena le vahoaka malagasy mampahonena lay tanindrazana le goude pouvoir le olona limpahefana no tonga eto Madagasikara no mahazo fahefana ankehitriny de tsy mitsinjotsona ny aminy hoe ahoana no afahana mitondra amin'ny anjara biriky eto amin'ny firenena am'le tena fampandrosoana zany tsy zay de ny atahorantsika ao anatin'izao raharaha izao rehefa mandeha ny fanadihadiana samihafa de ny endriky ny tsindry am'izay de ny aran'ny tsindry voalohany ao anatin'izao de any am'le circonscription sy lay direction handalovan'ny ty raharaha ty de mbi ao an-tsainy avy hatrany ny resaka DREDD na ny direction régionale ny environnement sy ny développement durable hatrany amin'ny resaka cantonnement rino kanefa mba hazona ny marina dia tokony tsisy an'izany tsindry zany satria izay foana angeny teto hoe manao ny ataony daholo izy menakavy ka rehefa mandeha mba misy olona mba manana an'le honnêteté hoe zao ny lalàna tsy nandalo teto aminay io tsy nanaraka an'izany io de inona nataon'ny sasany rehefa tsy manaraka am'izay tonga de misaoty avy hatrany inona ny zavatra nitranga tao ikongo ny zavatra nitranga tao ikongo rina taorina fifampitifirana tsy hoe fifampitifirana tsy mety zany misy an'le tsofoka ifa mankony de andany sy ny ankilany rehefa zay taorina an'lay fitifirana zay vao mety ny fomba tenenako azy fa raha mitena hoe fifampitifirana de nidikan'izay samy nanana fitaovam-piadiana hitifirana ny andany sy ny ankilany tsy mety zany zay satria tany anivon'ny vahoaka tsy nanana fitaovam-piadiana noho izany sy tomboko ny teniko taorina ny fitifirana natao mpitandro filaminana ny vahoaka tany Kongo ny conseil des ministres ny herinandro iny dia nanaisotra ny chef district sy ny directeur régional ny sécurité publique tao a vatovavy fitovonana inona dikan'izany tsy maintsy misy victime de tsy maintsy tompona ndraiky mpanjakana ny tratran'izay am'izao fotoana izao de atahorantsika zany handeha zany tsindry samihafa zany satria mety anelingelyna ny fanadihadiana sy ny filazana ny marina ao anatin'izao raharaha zao tena gravy le situation eto Madagasikara de zany very vahoaka malagasy na de lazaina aza raha ohatra hivoaka ny version officielle avy any Andriamatosolomamboaka question'ny Assemblée nationale zay ny Assemblée nationale ihany koa tokony voromaika ny bureau permanent par rapport am'izao satria vosiketa ny androm-panjakana mbola misy vary mangatsika ao mahakasika an'ilay fomba nanagadrana mahery lanto manandafy le hoe misy solomamboaka voatonontonona ao rino mbola misy olana zay vary mangatsika miandro koa ao ny fitifirana tany Kongo zay niteneny solomamboaka vao fitany an'izany district zany hoe tokony hananganana ny commission d'enquête parlementaire akoatry ny tsy vity fikevitry ny samy solomamboaka zay tsisy idirany zany aty amin'ny côté atsika dikan'izany la endriky le anteny meram-pirenena mihitsy ny sahirana am'izao fotoana izao mienjera amin'ny tany mihitsy le crédibilité an'ilay anteny meram-pirenena lasa fialokalofandreo mpiketrika rehetra de lasa misy fanararao tapahefana abus de pouvoir lay raharaha donc
miprovoke koa zany na tiana na tsy tiana fivorina mainka eo anivon'ny bureau permanent ary le olona voaresaka anatin'ity raharaha ty koa membre amin'ny bureau permanent satria deuxième questeur ny assemblée nationale raharaha izy ty a raharaha de mbola mandeha le adevitra zany ny aminy hoe fa nahoana koa no azo sady sarobidy no arovana no tandrovany lalàna no navoaka ary maninona misy an'izany hoe durée indéterminée zany hoe mbola mielitreditry ny mbola no ian'le lalao foana zany fa tsy vita tamin'iny raha iny ihany indéterminé tsy misy fiafarany ya donc dikan'izay iny fiarako dia amin'iny numéro iny ihany zany ny ivezivezy eo hitatitra azy riny satria manafoana amin'iny de tokony misy fahazondalana afandray manafoana ny fahazondalana zany navoakany izy ny tompony za ozy izy ny propriétaire an'lizy fa izy ihany ny autorisé azy aizary zany donc un simple député koa zany mahita ohatrin'iny jurisprudence hafahafa kely afaka manao autorisation de transport mamoaka an'izay tiany avoaka bon sasany misy émeraude any autorisé autorisation de transport mamoaka amin'ny vato ohatr'izao sasany mamoaka any autorisation de transport mamoaka lamatra mamoaka inona langouste mamoaka inona koa sasany azo ihany fa azo amin'ny endrin'ny hafandray afaka manao an'izany satria misy manao dikan'izany raha ohatra ka ny solombavamboaka raiky amin'ny 500 no anao an'izany eto Madagasikara misy autorisation de transport raiky amin'ny 500 amin'ny circonscription électorale 700 eto Madagasikara zany donc tsisy laina n'le fahefana mpanantanteraka amin'ny alalan'le département samihafa ireo de lasa fanjakambolavo zany samy mikepoka zay azony samy manao zay tiany atao raha ohatra ka izay nefa ny lalàna misakana ny tsy hanaovana an'izany rina rabe mananjara de mandeha le fanadedina fa engany eo isika andeha ampahamarina fa tsy hisy ny tindre aza tsindrina ny any anivon'ny direction régionale sy ny cantonnement sy ny retraretra any ambadika any aza atao tsindiazana tsy ilaza marina ho an'ireo zay mba mpitandro filaminana mba te hanao ny asana isika miresaka eto tsy hoe raha tsy daholo akory zay mba manao ny asa misy ty tandrazana namany ambany voatra any na ao anatin'ny rafim-panjakana io civil na ao anatin'ny rafim-panjakana miaramila na zandary na tafika na polisy fa zao be loatra nitsindry inga nambarany DG amin'ny Bianco vao misy trondro vavety sy antotantaratasy mandeha dia tsy mijanona maneno ny telefona ozy ny tale général ny Bianco mikaroka intervention de anisany lesoka lehibe zany any amin'ny Bianco aza moa misy an'izany rina maika fa any amin'ny direction régionale any amin'ny circonscription samihafa anivon'ny district tady avitsika de tsotra inona version officielle an'le olona point barre ka raha miteny le olona tsy za io de etony dolo ny pirofo rehetrarehetra tsy mahazo tsindry ny chauffeur tsy mahazo tsindry ny tompon'ny fiarako de anatin'ny carte grise fa tsy carte grise moa le izy rina zao fa iny fomba fiteny fa numérique le carte fotsifotsy le lokony izy kely etro ny permis iny de etro ny tsy carte grise ihany moa fa fomba fiteny foana moa le izy satria le lokany iny natao hoe grise zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao fa tena le fanjakana mihitsy ny lotovony le fanjakana am'izao fotoana zao lotovony le olona de mbola nahazo asandray efa mba tonitony kely tam'le miemi tamin'ny faran'ny herinandro le perroquet mpanohana fanjakana le mpanohana an'lay rafim-panjakana rehetra lay mpiady anaty Facebook efa mba tonitony kely tamin'ny Raramaherylanty Manandafo Stanley rano mangotraka sy ny sisa efa nasaina nanalavana an'le hoe inona mba tsy maintsy analavantsika n'ity Paris ity fa efa anyniny olona tsika am'le miemi de ho anefa naisy faly eo le resaka miemi rehefa aveo slamma kely miboaka kely zay de efa niasa tsy natoriana tsy matoriala mihitsy ny sasany karoka an'le fanalavana amin'ny Paris président Henri Rajoelina ihany safidy de mbola mahazo asa vaovao ndray hamono afo mikasy antony autorisation de transport tony be asa be le mpanohana an'le fitondram-panjakana sy ny mpamono afo mpanjakana
satria zay efa voatokana ho an'izany ianareo condamné anaonao foana ianareo rehefa tsy eken'Andriamanitra ny fahefana ho aho fa ny terena de mipotra amin'ny endriny samihafa zany zavatra zany de io izy menakavy tsy menatra tsony zay mahazo fahefana kely rehetra zao simple conseiller simple attaché simple assistant de midehaka an'le fahefana eo an-tanana satria olona tapoy fahefana olona tsy niomana hitondra fanjakana ka rehefa nahazo fanjakana de lasa mpanan-karena vaovao de lasa nihevitrevitra amin'izay avy eo ka raha nienjehany ary rajonary mampianina hoe nihevitrevitra resoro reto olo reto tena pira ary fois 100 fois 200 mihitsiny amin'izay fihevitra vonana teo aloha zay tsika zany hatreto de miandry mivalo ny fanadihadiana ny version officielle mahakasika an'izao raha zao ary tsara kokoa raha mitondra fanazavana lay solomamboaka voaresaka am'ty raharaha ity mbola hoenotsika koa inona ny hevitry ny député Anandilamena amitony hoe inona ny hevitry ny député Anaparafaravolo tsika manana ny député Rabekijana tsy mipetra-potsiny koa zany ihany amitony raha tondrina everitsika izy fa mba manana ny fomba fijeriny ihany koa satria lalovany zany fanondranana sy fitondranany zany hazo arovana izany distrika misy azy ao aminy anembotra avy hoe de miandrotsika eto hoe inona ny avoakan'izay riny fa mampalahelo le raharaha zava-misy ankehitriny alohany tena maranako an'ity adihevitra ty am'izay zany rina ny fandraisako fitenena mova zany fa tsy hoe adihevitra de ozy aho hoe miasa daholo mpanao gazety am'izao fotoana zao de engany niasa mpanao gazety mba hitondra sy anamafy sy anampy zay manko loha izy tsy vavala tsy fahavalo mpanao gazety fa anamafy sy anampy ny fanadihadiana zay a mandeha mahakasika ity raharaha ty de zay rehetrarehetra zay no mba hitadiavantsika ny valiny satria raha ohatra ka vao mariny ty zava-misy ty de hoy isika hoe ny asin'ny anteny meram-pirenena ny faharoa lay endriky ny tena handraikitra eo anivon'lay exécutif sy ny législatif mihitsy ny sahirana ao anatin'izao ary fahatelo dia ny andraikitra ho raisy ny fahefam-panjakana rehetra tandrify sy voasoratry ny lalàna ampiarina n'le solomamboaka raha vao marina fa nandika lalàna raha vao marina hoy a fa tsika mbola miandry rina fa ny adadiana samihafa zay ny amin'ina miandry tsika fa zao eto aho zany a de manaroatra akatsika eo ny ampejiny a fa efa nanambara tamitsika ary efa hitatsika ny mitambatrotra sosialy a mitomo ny fahakalazana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara de azavaina zany ho atsika any renivohitra be tsy misaraka ny Tomasinany fa ho tanterahana amin'ny faran'ny herinandro zao amin'ny sabotsy ny fahakalazana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara ka tahaka n'izay fa natao teto Antananarivo tahaka n'izay fa natao tamin'ny Mahajanga na voelingelina ary de isy ny fampiratiana sary ny tantaran'ny antokotiko Madagasikara ny lalana ny diavin'ny filompanorona filohajaina Marc Ravalomanana nanomboana ny tantarany zany tiko Madagasikara niainga tamin'tiko arivo izany ny vadiany ho fikambanana ary mivadiany ho antoko politika ary ny tantanany ny firenena sy ireo lalana rehetra zay nahafahany namoaka Madagasikara taminatin'ny toerana nisy azy nahazona le taux de croissance 700 mahery ary lay nahatonga ny lahara Madagasikara ho nahaka ny toerana tsara taty Afrika seran'izao tontolo zao ho efa niotra an'lay fantrana de miomantsika any Tomasina inotsika fa tsy ho latsa-danja amin'izay ny fahatongavany filoha mpanolona zany atoko zany any toerana mbola miandry ny fanampim-baovao samihafa moa isika de hitondra indray ho isika ny fivoarany vaovao mahakasika izany fa miomana isika any Tomasina indray zany amin'izay fandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana izay farany
alohan'ny alako eto amin'ny plateau efa nambarako tamintsika resahana niaraka tamin'ny député Mambrabendrina teo fa manao fitokonana ny greffier nampirakotra raha ka rehefa manao fitokonana ny greffier nampirakotra raha zay fitokonana fahobe manerina Madagasikara io ary mandritry ny fotoana tsy voafetra eto vao miteny le hoe durée indéterminée rino ary tsy misy ny service minimum de ndao mba ho jerentsika sombina vidéo io teny anios io nandritry n'izay fitokonana nataon'ny mpirakotra raha zay io izy io ny fitokonana zay nataon'ny greffier mandalo eny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ary raha zao sary izao de mandalo eo ny filoham-pirenena fiarako dia amin'ny filoham-pirenena iny tazantsika iny de lasa fotsiny io zao ny fitsarana anosy reto mpanao gazety makasary ery amin'ny sisiny ery avereny kely faly eto lay eo amin'ny cour suprême mito ito le ato amin'ny cour suprême de etsy amin'ny sisiny etsy ato ny greffier lay manao fitokonana de io mibanderole ny greffier en grève lalova amin'ny filoham-pirenena fotsiny eo posé eo zay en grève ny greffier mandalo amin'ny filoham-pirenena alefatsika io vidéo io mba ho tsapany rehetra bon hita amin'ny filoham-pirenena zany ny grève ny greffier aloha na tiana na tsy tiana satria fiarakodia amin'ny filoham-pirenena inona ny ambarany inona fanapahan-kevitra iraisin'ny fanjakana anjaran'izy ireo mpanodina ny asam-pitsarana eto Madagasikara zany greffier zany ary tsy mivoaka ny antota taratasy raha tsy ny greffier manao azy tompoko fa nandalo teo ny filoha de lasa nandalo ny filoha ary zay asa rehetrarehetra ao anatin'io fitsarana io am'izay angatanao tsy maintsy mandalo eo mba masony greffier ary ny greffier ny mandrakitra zany ivoaka inona zao mifetrakan'iny ho an'ny greffier ndray hoe tena hoe tokony ho fantatry le filoha manko zany numéro 1 eto amin'ny firenena nandalo teo de misoratra tao hoe en grève ny greffier fa lasa izy zay indrindra passé zany message ho an'ny greffier fa ho amin'ny filoham-pirenena koa tokony hitsakotsako izy azatonony mpiandraikitra ange le filoham-pirenena filohan'ny CSM ihany koa izy miaraka amin'le ministry ny fitsarana filakevitra ambonin'ny mpitsara eto Madagasikara zany dikan'izany eo ambany sokany raha raha-pitsarana eto Madagasikara izy anisan'ny mampirisika satria ao anatin'ny conseil des ministres no raisina la resaka hoe jugement supplétif 3 millions tratrarina ka misy mpiasa anao an'izany 29 805 raha Madagasikara mobilisena zany hoe 5,700 sy roa alina ao anatin'izany mpitsara sy ny greffier tokony anefa amin'ny greffier de mba mitikekely ihany moral raha tamin'ny toeran'ny filoha hoe bon misy tsy milamina misy ty tantara ty aleo alaminy ty raha tamin'ny toeran'ny filoha zany afaka nidina vetivety ny filoham-pirenena rina ary nisy fotoana fataon'ny président Marc Ravalomanana zany midina de mifampiresaka ary zany koa ny zava-misy any amin'ny tany mandroso mahita amin'ity hoe en grève ty fina le problème de atsona moramora le président syndicat miaraka an'le mpikambana ao anatin'ny syndicat eo masony vahoaka monsieur le président mety misy doléance anapetraka tany aminao fa tsy voarainao ve efa nalefanay tany amin'ny ministère ny fitsarana zay mpiahanay efa nambaranay tamin'ny hainao manjery mba ho large diffusion le izy fa zao ny problème zao ny zavatra takinay monsieur président fa soanao fo hitanay mivantana voaraiko zany manodinandra raha-pitsarana ianareo makahery anareo fa zao hamory aingana hiantso ministra hiantso ny premier ministre sy ny sisa mba handinika an'izao raha zao zava-dehibe ho a le communication ny aza hitako ampirorona ndray ny greffier migrefy zany ny tena mampanabe antsika rina satria efa fomba fiasa moa zany am'le hoe terrorisme d'État ka rehefa misy irika rehetra afahana mitondra an'le terreur le fampirorona de entina misehatra samy hafa le izy fa tsy afaka ny aino so de mba marina raha ny kozin'reto olona reto zay ny am'izay fa alohan'ny tena marana antsika azy reny de zao resaka miami moa mifilohan'ny repoblika tamin'ny sabosy teo de adevitra be le izy reny de misy an'ilay hoe slam io zany karazana poésie ankira fa mitondra hafatra
de misy bandy kely nanao an'izay de tena chapeau misy tsika Andry Zala zay nanao an'ity poésie ankira ty slam miresaka miami miresaka an'lay olona zay nitondran'zay sy nampanantenany zay miami zay alohany amezako ny famaranana ny fandarana any amrina rina ihany ko mbola manana ambara zany dia iala tanteraka am'izay rehefa aveo daoara rina tsy de hoe manana ambara firy-tsony fa zao no anaovantsika azy alefa le slam sady desera raha teo a dia iny no ametrahantsika veloma zany satria fa lavalava ihany zay nambara teo zay a dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika mianakafo samy tahin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray. Tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto Miami manarapetra ny fiainana eto Miami Miami jaly Miami akatra ny vidim-bary Miami akatra ny vidim-piainana Miami na ny OM ny ponina ty ary mariana fa aty Miami dia ny fitiavana lehibe indrindra fitiavan-tena fitiavana rena fitiavana seza fitiavan'andramena namboarana seza fitiavam-bato anyorena an'ilay seza ary tandremo tsy ampy ny vatonay lasa tsisy anamboarana tramway ici tout est nouvelle. Nouvelle ville. Nouvelle vie. Nouvel ami. Ami proche. Mi-ami. Mi-ami. Mi-ennemi. Deux amis. Trois amis. Quatre amis. Le pont. La pont. Transition. Transaction. Premier tour. Deuxième tour. Demi-tour. Cause toujours. Chacun son tour. Après 5 ans, je suis enfin de retour. Miami est une grande entité. Son ancien comptable. Renvoyé. Le plus haut gradé. Éjecté. Son médecin professeur. RIP. Sera donc dominé par un DJ. Il nous fera danser sur du Azoanto. Azoto tsara ny mametaka bus diplôme nombonora Ferry. Peuple malagasy. Ça y est, on y est. Je suis l'homme. Je suis prêt. Le plus parfait des DJ. Avec moi, tout va swinguer. Pour le développement. Il n'est jamais tard. Pour preuve de ma bonne intention, je vous partagerai ma part. Ma part. Si ça t'avait là où reha. Ma part. Si telu ni sa teo amini barea. Ma part. Arfonizy mianakavi. Fa tsy maniny zany tompoko lasy tompoko vavy. Miami n'est pas qu'une propagande. Il n'y a pas de magie. Son voisin sera Disneyland. Vous ne verrez que fantaisie, je répète. Miami n'est pas que propagande. Il n'y a pas de magie. Son voisin sera Disneyland. Vous ne verrez que fantaisie. Merci.